Mbola fahamerantsika indray mitsidika ny tokantranontsika indray amin'ity riva mahafinaritra ity mino fa nahafinaritra avokoa ny fitombavaka tamin'ny maraina iny amin'ity ariva ity indray moa tsika dia miroso anatin'ny miracle spécial. Mbola fanomerabanao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy izay manatrika ny tambanjotra serasera Facebook eo ihany koa ny mihaino amin'ny radio mbola manonona fiadan'Andriamanitra indray anatin'ny tokantranonao sy ny izay toerana misy anao indray ao anatin'ity ariva ity raha mamety aminao dia mba atsoy daholo ireo namanao ireo antranonao mba hanaraka ny fandaharantsika ao anatin'izao fotoana izao dia andehantsika hivavaka avy hatrany amin'ity anio ity. Raha eo misaotra anao manokana izay amin'ity nity fa mbola tafoana aminao indray anatin'izao ariva mahafinaritra izao. Misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahatsarahanao izay asehonao amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao izay atopakao izay tsy lany ritra eo amin'ny fiainana izy. Fanofonay amin'ity nity Andriamanitra dia misaotra anao ny amin'ny asan'ny tananao. Dia misaotra anao Andriamanitra satria Andriamanitra mahagaga ianao. Dia misaotra anao satria manao lalina amin'ny fiainanay ianao. Dia misaotra anao satria ninina Andriamanitra mety adsarotra mety fanampy mety atrehanay dia ianao Andriamanitra manohanay atranty mamatsy anay atranty mikarakara anay atranty ianao mbola miasa amin'ny fiainanay ary za matokanay amin'ity nity Andriamanitra dia misaotra anao aloatra ianao voninahitra dia aterina ianao amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nentsika hoe voninahitra an'Andriamanitra manokana anatin'izao fotoana izao fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra ao tsika ianao mba mesehatra manokana an'Andriamanitra amin'ity ariva ity ilahntsika fa ny Andriamantsika tsisy atohatra atsika. Halleluja. Sambana hira cindrai Tisitu anau Na hirai Na mira cana tezina Mi fiana na miarni ni jai Tisitu anau Na hirai Yanje mani Chai, deve si maies, yante mani chai avuru tiafa, bana si chanis, matalanzuna nie, nirini. Lazam te de tu na mira chana teseno. Hallelujah. Namira chanatezina Nichana na nyali ni jai Tisituana Na hirai Nyante mani chai Lebe si maye Nyante mani chai Avunum diafa Mana si chanis Matalanzuna niye Chai, deve si majer, nyanje mani chai avurun tiafa, mana si chanis, matalanzuna nie, ejini raizi numubati, raizi numubati, izama tuicha, raizi numubati, izama sakanati, raizi numubati. Izama tu, raiz umbatika, izama tu icha, raiz numbatik, izama sakanatik, raiz numbatik, izama tu icha, izama tu
Fotoanao momba anay sy miaraka aminay sy fa tsy vitan'ny olona atao Andriamanitra amin'ny fiainay ty hainao fa Andriamanitra mahakaiky ianao tsy misy zavatra tsy hainao atao tsy misy zavatra tsy azonao faina tsy misy zavatra tsy azonao akisaka tsy misy zavatra Andriamanitra tsy vitanao lehibe izy lehibe izy lehibe izy lehibe izy mahakaiky lehibe izy lehibe izy lehibe efetsayame lehibe izy lehibe izy lehibe izy Andriamanitra mamindra ny afony Halleluja Nao le miato anay nao le momba anay nao le miaraka aminay ny Andriamanitray mahay mamindra ny afony miazona raha mandany mamaniolana ny Andriamanitray manasitrananay mampatanjakanay sendra reraka ny Andriamanitray mamindra ny afony ny Andriamanitray mahay mamindra ny afony miazona raha mandany mamaniolana rehetra izy Andriamanitray manasitrana anay Andriamanitray mapatanjakanay rasendra reraka famakaiky ianao famakaiky ny Andriamanitray de makaiky ny Andriamanitray de makaiky ny Andriamanitro de makaiky ny Andriamanitro de makaiky Andriamanitray mamonjy rehetra ny Andriamanitray mamonjy izao manome famonjeny izy manasitrana izy
Andriamanitra hainao melany heloka rehetra namelany heloka nanome fahasoavana fa maka ny Andriamanitra dia maka ny Andriamanitra dia maka ny Andriamanitra dia maka ny Andriamanitra dia maka makakena les pays maka Massini maka então nós vamos panafaka no dilazão e panafaka não piar semana notus piar Andriamanitra dia maka galucha fanao lalanin-dray izy Jaisi ni tanani no yampiampit ni sanantsy maintsy tafit anao lalana masine le pamakirano masimbe anao lalanin-dray anao lalanin-dray Androatsy tanany miampipita anao ny sanany tsy maintsy tafit anao lalana masine lay pamakirano masine anao lalanin-dray anao lalana indray laza androany tanany mampipita sanany tsy maintsy tafit anao lalana masine filao rehetra androany tsy hoe anao lalana ianao anao lalanin-dray anao lalana anino miampiampit sanany tsy maintsy tafit anao lalana masine le pamakirano masine sotranao sy Andriamanitra fianao toko manao lalinao an'izy sotranao fianao miadiniadina izy
voninahitra teo anao rehatsy. Aleluia. Dia faly miarabantsika tsirairay avy izay manahaka ny fotoam-pivavahana amin'izao fotoana izao amin'ny Facebook na amin'ny radio. Mankasitraka an'Andriamanitra moa no fahasoavana sy ny famotrapony ao anatin'izany. Ananana fahasoavana indray tondranao anatin'ny isan'andro mahafinaritra ho fampiarezana antsika ny amin'ity anio ity. Anatin'izany moa dia ankasitrahako eo Ray aman-dreny Bishop Docteur Patrick Andrianarivo sy Révérend Phare Andrianarivo namehana fitokisana sy fahasoavana ho amin'izany. Lohevitra anio dia hoe tsy hoe nanao atsoina dia midika fa raraka. Raisina izany tamin'ny boky Samuel faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo minaran'i Jesosy. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary hoy kosa Natana tamin'ny Davida, Jehovah efa nanaisitra ny heloka aho ka tsy ho faty ianao. Misy olona tsy tafarany intsony mihitsy rehefa nanao atsoina tamin'ny fiainany, fa dia vesara ny fanamelohan-tena sy nenina ary latsa vokatry ny atsoina vita tamin'ny lasa. Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny famotrapo? Tsy nisy tamin'ireo izay natsony, ireo na i Abrahama, na Mosesy, na Jona, na Davida, sy ny sisa, ka tsy mba nanao atsony izany mihitsy tamin'ny fiainany. Ary fantatr'Andriamanitra loatra fa raha avaliny amintsika daholo ny atsona nataontsika, dia tsy nisy afaka niangana intsony teo anatrehany, na dia iray aza, na dia ireo mpanompo, na tson'ireo koa aza. Ny teboka dia tsy hoe tena marina ny atsona vitanao, fa tia ilaza aminao fa aoka tsy ho diso hevitra ianao, fa rehefa nanao atsona ianao dia midika fa raraka, ary tsy mila anao intsony ny tompo. Aprezy ny tenanao fa mila anao ny tompo e. Mbola afaka manadio sy mamela ny helikao izy. Mbola afaka manarina ny fiainanao sy mampiasa anao amin'ny fomba tsara indray izy. Mino an'izany ve ianao? Davida teto nanao atsoina sy adalana izay tena tsy nety, nefa rehefa tonga amin'ny mpaminany tondra ny tenin'i Jehovah, tsy tonga dia ny teny hoe tsy mila anao intsony aho. Zany ve mba nataonao? Nefa izao ny sahirana ny karakaranao hatramin'izay. Ekena fa nisy sazy niatra taminy ohatry ny Ray aman-dreny mitaiza ny zanany, fa tsy midika izany fa nanary azy ny tompo. Ianao koa anio. Ianao koa anio raha natsiaro nanao atsoina tamin'ny fiainanao, aza mijanona manamely tena sy manambany tena lava. Manaova tahaka ny Davida. Miverena amin'ny tompo amin'ny fonao rehetra. Ifonay aminy adsoinao dia maiza mandray famelan-keloka. Fa ny fitiavan'ny tompo anao tsy miova. Tsy hoe rehefa nanao ny tsara ianao no tianao izy, fa na dia fo ny matin'ny adsoinao azy ianao dia novelomony niaraka tao amin'ny Kristy. Raisindray ny fahasoavana amin'ny famelan-keloka ho anao. Raisindray ny fahasoavana hiarenanao. Raisindray ny fahasoavana androsoanao. Voainao ve ny tenin'Andriamanitra? Mino fa nasoantsika indray izany fampiarezana izany, dia hanao vavaka isika. Izao anonona dia any amin'izay misy anao ianao, any amin'izay misy anao ianao, dia adikanao mba hamerina ao anatin'izany. Mino aho fa Andriamanitra be famotrapo ianao. Andriamanitra mamela heloka ianao. Tompo, ifonako anao ny adalako sy ny adsoina nataoko. Mangataka famelama avy aminao aho. Sasao sy diovy amin'ny raha soanao indray ao Jesosy. Mino aho zao fa vaovela heloka. Mino aho zao fa no fahasoavana dia hiarana sy handrosindray ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
anatin'izany nisainy lalina indray moa dia hoe inona nataony Davida mba hiarenany indray. Ary nisain'andro manalina na ihany koa hoe ny ten'Andriamanitra izay mila saintsaintsika dia amin'ny ohabolana toko 720 2 mivaky toy izao hoe fapotraka impito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azy pahoriana. Amen. Dia izay indray ny fampirizana foy avy amin'ny isan'andro mahafinaritra fa hitoy amin'ny fandarana manaraka isika. Eny ary rehefa avy nandray ny fampahirizana avy amin'ny isan'andro mahafinaritsika dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny fanatitra. Nefa alohan'izay dia miarabanao mpanaraka ary mbola manaraka ihany koa an'ity fotoana fitombavaka arivo ity arahanao amin'ny Facebook live na amin'ny radio FM 97.4. Eto dia makasitraka an'Andriamanitra ako ary makasitraka ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nanome fahasoavana afaka manompo indray amin'ny tiany ity ary afaka ihany koa mitondra anao ao anatin'ny fanatitra. Raha resahana tsotra moa mikasika amin'ny fanatitra dia porofom-panajana an'Andriamanitra. Porofom-panajana an'Andriamanitra kanefa anatin'izany dia misy mametraka fanontaniana ihany hoe tsy maintsy atao ve mifanatitra? Aloha ngamba Baiboly no amaly anao amin'izay fanontanianao izay. Raha mana Baiboly anao dia tiako resinao amin'ny Baibolinao ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 5:22. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay amporosian'ny fony no andraisanareo mifanatitra ho ahy. Dikan'izany dia izao, tsy maintsy atao mifanatitra. Baikon'Andriamanitra mifanatitra. Eto mantsy Andriamanitra andresaka tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy. Ka tsy fantatra mahazatra anao na ahoana fa mba tiako kely anao hitotika amin'ny akaikinao hoe tsy maintsy atao mifanatitra, hoe tsy maintsy atao mifanatitra. Amen. Ka mampirisika anao androany, tsara indrindra omena an'Andriamanitra. Rehefa omen'Andriamanitra ihany dia tsara indrindra omen'Andriamanitra. Ary anatin'izany koa dia niteny ihany ny ten'Andriamanitra teo hoe dia avy amin'ny olona rehetra ozy izy izay amporisian'ny fony. Izao ianao fotoananao manao fanatitra dia atovy amin'ny fonao rehetra, atovy amin'ny fatakarana, atovy reny lalo mifananao fa anao fanatitra ho an'Andriamanitra ianao amin'ny tiany ity. Baikon'Andriamanitra izany tsy maintsy ataontsika, tsy atao amin'ny fahazarana fa tanterahana avy any anatin'ny lalo mifananao. Ka minao fa voarainao tsara ny antony sy ny hoe tsy maintsy hanaovantsika fanatitra amin'ny tiany ity. Fanatitra izay ataontsika moa dia fanatitra ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra, ary fanatitra ihany koa ho amin'ny asa fitoriana filazantsara. Ary amin'ny fotoana koa ianao mandray teny dia tiako ianao anao fanatitra amafy ho an'izany teny izany. Amen. Koa amin'ny tiany ity dia omeko anao izany ny lahara tarby izay ahafahanao mampita mifanatitra ao, izany hoe alefanao amin'ireto numéro manaraka ireto ny fanatitrao. Raha ny telma zany no andefasanao dia 034 81 984 83. Dia misy telma anankiray ihany koa 034 85 604 04. Raha Orange indray moa ny andefasanao ny fanatitra dia lahara tarby 032 97 096 84. Ho an'ny Airtel 033 02 092 30. Mino fa voarainao izay lahara tarby afaka androsahanao mifanatitra izay fa tiako mba averina indray aloha le izy mba ahafahanao tena sao dia diso le izy ka lasany amin'ny numéro
tsy tokony andray azy. Misy tellement anankiroa izy a 034 81 984 83 034 81 984 83 ary ny anankiray 034 85 604 04 034 85 604 04 ny Orange indray 032 97 096 84 032 97 096 84 ary ny Airtel dia 033 02 092 30 ao anatin'ny fiomanana sy anaovanao fanatitra moa dia hiditra ao anatin'ny fiderana isika. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et pour tous ceux qui vont à lui convient le doux. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans tes sentiers. Il est la main qui nous délivre de la folie de nos projets. Ta bienveillance, ô Éternel, font mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, font mieux que tout ce que j'ai vu. Sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le délit est apaisé. Lorsque la crainte et ton chagrin, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Efa vitantsika ny fanatitra dia hiditra avy hatrany ao anaty vavakantsika amin'ny tiany ity dia tsika hivavaka ao amin'ny fanatitra. Raha eo misaotra anao izay amin'ny tiany ity, raha mbola afaka indray Andriamanitra mamafy
amin'izay fanontahina ho anay hatramin'izay amin'ny fona rehetra Andriamanitra amin'ny fitiavana rehetra Andriamanitra na natanteranay an'izany amin'ity anio ity izay koa Andriamanitra dia mino fa amin'ny fotoana izay Andriamanitra mamafy dia andray izay hijindy izay Andriamanitra ary amin'ity anio ity Andriamanitra aoka izay rehetra manao an'izany famafazana izany amin'ny finoana amin'ny fitiavana ihany koa dia andray fitahiana aminao anokatra ny lanitra ao ianao Andriamanitra androtsaka fitahiana ho an'ny tsirairay avy misaotra sahady Andriamanitra fa mamaly vavaka misaotra sahady Andriamanitra fa mihaino tsirairay avy ianao ka niza Andriamanitra nananiry ny fony ka namafy tamin'ity anio ity dia ianao Andriamanitra mamaly azy ianao Andriamanitra mametraka zavatra rehetra izay nilainy eo am-pelantanany misaotra indrindra Andriamanitra voninahitra dia aterinay ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen inaritra fetrana fiakofantsika tompoko Alleluia nitsikihitra lalina misimisy natao fanatrian'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao manasanao amin'ity nampiray fonao sy fananao indray anatin'ny fanatrian'Andriamanitra manokana amin'ity tia mesehatra misimisy tsika androany an'Andriamanitra fa eto izy amin'ity toerana tia eto izy any amin'izay toerana misy anao any izy etianao miasa eto aminay teraka anao etianao mikasika anay teraka anao eto ianao manasitrana anay etianao manasitrana anay terahiny anao teraka anao etianao manafagaga teraka anao mbola vetsika ihany eto ianao miasa eto aminay etianao miasa eto aminay terahiny anao etianao mikasika anay etianao mikasika anay etianao manasitrana anay etianao manasitrana terahiny anao etianao manao fakakana etianao manao fakaka terahiny Lazatone panao fakakana ianao panao lalana panao fakakana matoky amity fahazavana anay sany iray anao panao lalana panao fakakana matoky amity fahazavana anay sany etianao miasa eto aminay terahiny anao ireo lasa fonao rehetra eto ianao mikasika anay kasi indray terahiny anao etianao manasitrana anay terahiny anao manao fakakana manao fakakana
Andriamanitra ny fiaina izy, manova ny fiaina izy, manasitrana anay izy, mampitsibadika ny fiaina izy, manova ny tantarana izy. Samy mihitsy ianao Andriamanitra, sany mihitsy ianao, sany mihitsy ianao, sany mihitsy ianao. Manovana ianao, mampisy fahatsarana, mampisy fahatsarana. Sany mihitsy ianao, sany mihitsy ianao Andriamanitra ny fiainana, mampisy endrika ny fiainana, no mampisy fahatsarana ny fiainana izy, no mampisy voninahitra ny fiainana. Izay eritreritrinay Andriamanitra, eritreretinay mety tsy voahova, dia hainao manova azy. Fa
fa tomponay sy mpanjakanay anao izay amin'ity Andriamanitra te-kohako eo anaty anao tsy misy tahaka anao ianao rery no tompo hatrizay ka tsy izaho fa manjaky anao sy anao irery no tompo anizaho nao tsara nao ray manjaky anao sy anao rery no tompo ianao rery no tompo hatrizay ka tsy izaho fa manjaky anao sy anao irery amizaho nao tsara manjaky anao ianao rery no tompo hatrizay ka tsy izaho fa manjaky anao amizaho manjaka fony anao fa ianao rery no tompo hatrizay ka tsy izaho fa manjaky anao sy anao irery no tompo amizaho nao tsara nao ray manjaka fony anao irery no tompo fa tsy mety tsisy zay mitsy anao fa tsy mety ife zay mitsy anao fa tsy miova tsy mety sisy ife zay mitsy anao fa tsy miova tsy mety sisy ife Firamba voandroantsy misy mitsy anao misy mitsy anao keo nakisaka limity rehetra fa tsy savan'Andriamanitra ohatra tsy an'Andriamanitra ho fa mitsy anao sai mitsy anao tsy mety miora tsy mety rava sisy fetra fa sai mitsy anao fitanao ny savatry fitanao ny savatry Savacciare se metti si fe Samiziana
tsy miova tsy mety tsisy samintsiana iteran'andriamanitra manokana androany sany am'tiana ty nao atao andriamanitra tsy misy zavatra tsy hainao atao andriamanitra tsy hainao atao andriamanitra tsy mba olona ianao fa andriamanitra tsy mba olona ianao fa andriamanitra tsy mba olona ianao fa le mpahary zao rehetra zao fa le mahay ny zavatra rehetra mahefa ny zavatra rehetra tia mesehatra anao manoka izay androantsy tia mesehatra anao manoka izay androantsy mba esanao tia mesehatra anao manoka izay androantsy mba anaovanao izay tianao atao tia mesehatra manokana fa lehibe loatra ianao lehibe loatra ianao mahery ny andriamanitro mahery ny andriamanitro mahery ny andriamanitro fa mahery ny andriamanitro mahery ny andriamanitro mahery ny andriamanitro mbo ilaza androany hoe mahery ianao fa mahery ny andriamanitro mahery ny andriamanitro fa mahery mahery ny andriamanitro mahery Androany hoe fa lehibe ny andriamanitro lehibe ny andriamanitro fa lehibe ny andriamanitro lehibe ny andriamanitro fa lehibe lehibe Now, hey, Betsy afana Johnny, lei pele Tsenao, le pelo tsenao, mahery loatra ianao, mahakaka loatra ianao, tsy misy tsainao atao, tsy misy tsainao atao, fa lehibe ianao, lehibe ianao, fa mahery ny andriamanitro, mahery ny andriamanitro, mahery ny andriamanitro. Fa anaty lalinao androantsy laza hoe mahery loatra ianao andriamanitra diso mahery loatra ianao andriamanitra zay tsy hany dokotera la te hainao zay tsy hany olona te hainao zay tsy hainao andriamanitra ny fiaina mesehatra anao manoka an'izay androantsy fianao le mahery indrindransy da mesehatra anao manoka an'izay androantsy fianao le mahakaky indrindransy mahakaky anao tompo mahakaky anao tompo matalantsona Zuna yana matuchana Alleluia Alleluia Matalantsuna
matalanjona yana matukiana Haleluya 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 Sekilas onde olhe makagara ianao makagara yana makagara ianao makagara yana matukiana Haleluya Haleluya Famakak makagara yana makagara shana makagara yana matukiana Oh Haleluya Haleluya Tsara indrindra raha ianao tena tsara indrindra tsara indrindra raha ianao tsara indrindra anao tsara indrindra raha ianao matukiana Andriamanitra mahagaga ary izay lazainao Andriamanitra dia mahatoky amin'ny ianao izay tenenao dia fainao izay namarinao dia toavinao izay nitenenao Andriamanitra dia akatoavinao amin'ny fiainana ary tanterahanao antsipiriany eo amin'ny fiainana za mahatonga anay amin'ity n'ity Andriamanitra honoré manokana anao dia honoré manokana Andriamanitra fatokinao talanjo ianao Andriamanitra eo amin'ny fiainana mahatalanjo ianao Andriamanitra amin'ny zavatra ataonay mahatalanjo ianao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ty izay anao Lord tsara indrindra raha ianao Andriamanitra matukiana Haleluya tsara indrindra raha ianao tsara indrindra raha ianao tsara indrindra anao tsara indrindra raha ianao matukiana Haleluya 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 matukiana Haleluya Haleluya matukiana Haleluya Haleluya Senhor Andriamanitra Oriano forte miatsa mandrakizay anao ny tera voninahitra mandrakizay mandrakizay anao ny tera ajasery voninahitra mandrakizay mandrakizay anao ny tera ajasery voninahitra mandrakizay anao ny tera ajasery mandrakizay anao ny tera ajasery voninahitra mandrakizay anao ny tera ajasery voninahitra mandrakizay
fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay ho an'ilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay Efitsitrano voalohany sery zay mendrika ilay zanak'ondry mendrika tokoa ianao mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aja sy de mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aja sy de fanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay fanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay amen tsy lazandroany mendrika anao ilay zanak'ondry mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aja sy de mendrika ilay zanak'ondry andray voninahitra aja sy de fanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay fanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandraky izay amen miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo miantsely rehetra miakoka minisika rehetrana drapeo ira mendrika mendrika ny tompo mendrika
rehetra koka misika rehetra mendrika ny tompo nitseny rehetra koka misika rehetra rapeo iza mendrika mendrika ny tompo mendrika loatra ianao Andriamanitra mendrika loatra ianao santra manokana an-tany amin'ity Andriamanitra amezam-poninahitra anaranao masindroatsy fa mendrika loatra ianao ataontsika isery izay no mendrika ny tera sy ny atsa santra an-tany androatsy fanomezana voninahitra anaranao fanatsahanao manokana androatsy mendrika ny tera sy ny atsa manandrana ny sa itera ny anaranao mendrika ny tera sy ny atsa manandratana ny say itera ny anaranao anao manao fakakandeibe fa tsy misy toanao sisy nairay aza lehibe ianao manao fakakandeibe fa tsy misy toanao sisy toanao mendrika ny tera mendrika ny tera sy ny atsa sy ny atsa manandratana izay androany manandratana izay tera ny anaranao mendrika ny tera sy ny atsa manandratana tsy misy toanao tsisy nairay bebe ianao manao fakakandeibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tsy misy toanao tsisy nairay aza lehibe manao fakakandeibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tsisy toanao afetsehana androany tena lehibe loatra ianao manao fakakandeibe ianao lehibe tsisy toanao tsisy nairay fa lehibe ianao manao fakakandeibe fa tsy misy toanao tsisy toanao tompo tsisy toanao tsisy toanao tompo tsisy toanao tsisy toanao tsisy toanao mandrakizay tompo tsisy afaka lahatra aminao tsisy afaka hitaminao tsisy afaka hitory aminao
Halleluja 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 Lepenenarana Halleluja 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 Amin'itian'io ariva ity a ao anatin'ity fitombavaka sy azoko lazaina hoe isan'ny fitombavaka lehibe ho antsika tsirairay avy sotrany tompontsika ny amin'ny confinement izay lasana tonga antsika nivavaka nisinisy nipetraka teo an-tongotry ny tompo nandrambarana ary tonga ny fotoana izarantsika azy androany izay noko fa raha tena manana fomisoka dia ho isan'ireo olombelona koa ianao ny fotoana tamin'ny herinandroany ariva dia niresahako mikasika ny herin'Andriamanitra ny filazany tsara izay afaka ho tonga tsapahitànana marobe dia marobe no nijovavolombelona ireo izay nandray ny afatra sy nino izany ary nahita ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany anio ariva ihany koa dia fantatro ary noko fa tena hiasa amintsika tsirairay avy ny fanamasina fa mialohany hosotsika amin'ny tena Andriamanitra misaotra anao anaran'i Kristy Tompo ny amin'ny tompo-pahasoavana omenao anay amin'ity androany ariva ity izay ahafahanay mianatra ny teninao indrindrina miexpérimenté ny ositrao mino ahafahan'io ariva dia amangy ny fiainanay tsirairay avy ianao izay manaraka n'izao fanompo-pivavahana izao sy izay mbola eno an'izao indray amin'ny manaraka hiasa mahery ny herinao
anovany fiainan'ny olona tsirairay avy ary amin'izany dia ho akalazaina ny anaranao somemboninahitra mandrakizay meondrehitra fanahy masonao ny atakatra ny teninao fa soavana andray sy ino ny teninao ary meo azy ny ahita ny herinao mihetsika dia nosotry ny fananao masina amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Anio hariva moa dia noho ny fangatahan'ireo rahalasy abavy any ampitan-dranomasina dia ho adikatsika amin'ny teny frantsay ny toriteny dia inoko fa anampy antsika rehetra ilay izy. Miaraka amiketo moa zany ranabavy Gaël ndray Mandimsoa élève pasteur ato anatin'ny fiangonana koa reny mpitarika soatran'izany hiara-iasa eto izay mba hasoana amin'ny tanjona. Eny ary iresakintsika anio hariva mikasika ny ositra. Nous parlerons ce soir à propos de l'onction. Ifandresakintsika tamin'ny maraina mikasika ny ositra. Ce matin, nous avons déjà discuté l'onction. Fa ho averiko kely izay niresahako tamin'ny maraina dia ho tohizako ny amin'ny zavatra izay efa voahomana aminao ho anao anio hariva. Mais cet après-midi, je vais... Cet après-midi... Ho averiko kely le tamin'ny maraina mandeha ve za micro zany azafady? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alatsiny kely. Fa averiko tsika kely aloha le tamin'ny maraina. Nous allons reparler de ce que nous avons discuté ce matin. Dia ho tohizantsika amin'izay andro any hariva. Et nous allons continuer sur ce propos cet après-midi même. Nresakitsika ny amin'ny diloilo fanosorana. Nous avons parlé de l'onction pour oindre. Dia hitatsika fa tsy isika olombelona ny namorona hoe ndao tsika akamenaka hanosorantsika atsika. Et nous avons vu que ce ne sont pas les humains qui ont décidé de prendre de l'huile et d'oindre les humains. Fa Andriamanitra no nibaiko no mba hanamboarantsika diloilo ho fanosorana. Mais c'est Dieu qui nous a commandé d'oindre des huiles pour nous oindre aussi. Exodus toko fahatelopolo. Nous allons voir Exode 30. Dia manomboka ny andininy faharoapolo. Verset 20. Exodus toko fahatelopolo manomboka ny andininy faharoa amby roapolo azafady. Exode 30, verset 20. 22, excusez-moi. Jehovah niteny tamin'i Mosesy nanao hoe maka zava-manitra tsara ho anao dia miora mitete 500 sekely sy avozomanitra tsy asak'izany dia 500 sy verimanitra 500 sy kasy 500 araky ny sekely masina ary diloilon'oliva erany hina dia amboaro diloilo fanosorana masina izany ho zavatra aharoaro asan'ny mpangaroaro zava-manitra ho diloilo fanosorana masina izay hosory ary hosory amin'izany ny tranon'ilay fionana sy ny fiaran'ny vavolombelona sy ny latabatra mba mifanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mba mifanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didikazo manitra ary ny alitara fandoroana fanatitra dorana mba mifanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany ary amasino ireo mba ho masina indrindra ary ho masina izay rehetra manindry azy ary hosory arona sy ny zanany ka amasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Le Seigneur dit encore à Moïse: procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamome odorant, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction utilisée lors des cérémonies de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre du document de l'alliance, la table et le porte-lampe avec tous les accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec ses accessoires et le bassin avec son support. Lorsque tu les auras consacrés, ils seront strictement réservés à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec eux subirait des conséquences fâcheuses. Eto zany baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia nandidy an'i Mosesy niteny tamin'i Mosesy mba hanamboatra diloilo fanosorana masina.
Ici, la Bible commanda à Moïse de faire d'oindre des huiles afin d'oindre... excusez-moi. mba ho diloilo fanosorana masina. La Bible commanda à Moïse d'oindre des huiles afin pour faire des sanctifications. Misy karazany zavatra anankidimy atambatra hanamboarana an'le menaka. Il y a 5 types de choses qu'on doit assembler afin de se procurer l'huile, Zay efa hitantsika teo moa zany. que nous avons lu dernièrement. Dia ireo zavatra dimy ireo akambana dia amasinina. Ces 5 choses, on les assemblera et on les sanctifiera. Ohatrany ahoana ny fomba hanamasinana azy? Comment l'ont-ils fait? Tsotra be ny fomba hanamasinana ny deloilo. Vavaka ianao mba ho tonga masina eo anatren'Andriamanitra le deloilo. C'est simple. Vous priez afin que l'huile soit sanctifiée par le Seigneur. Ohatrany ahoana ny zavatra mitranga rehefa hamasinina le menaka? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on oint ces huiles? Satria ny dikany hoe masina dia hoe miavaka na hoe voatokana na koa hoe madio, zay ny dikany. Parce que le mot saint veut dire être unique. Miavaka, séparena zany. On l'a séparé. Ary madio. Et propre. Dia amin'ny fotoana zany masina le deloilo dia tsy mitovy amin'ny menaka hafa ntsony izy. Donc, lorsqu'on oint une huile, il n'est plus comme les autres huiles. Satria tonga deloilo masina izy. Parce que l'huile est devenue une huile sainte, sanctifiée. Inona ny mahamasina azy? Qu'est-ce qui la rend ainsi, sanctifiée? Dia hoy aho teo hoe vavaka hamasinanao, mivavaka ianao dia zay ny fomba hanamasinana azy. Comme je vous l'ai dit, vous priez. Dia ny zavatra mitranga dia izao, ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miditra ao anatin'ilay deloilo. Ensuite, l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu entrera dans l'huile. Mety hiteny ianao hoe Andriamanitra ve dia lazainao hipetraka anaty menaka? Vous pourriez vous dire, est-ce que vous dites, Bishop, que Dieu entrera dans cette huile et y restera? Ny fanontaniako koa dia hoe maninona koa ary Andriamanitra mipetraka ao aminao? Ma question est alors, pourquoi Dieu est-il en vous? Toy ianao ka zaho olombelona menaka zavatra. Et vous vous direz, moi je suis un être humain et l'huile c'est une chose. Fa zao ny zavatra mila itsika koa nge zavatra vovitanitsika zay namboarina olona. Mais je veux vous dire une chose, nous aussi nous sommes des choses car nous venons des poussières. Nisy fotoana Davida nieritreritra hanamboatra tempoly. Une fois David songeait à faire un temple. Fa nefa hoy izy Andriamanitra taminy, Mais Dieu dit, trano manao ahoana no amboarinao ahy? quel genre de temple feras-tu pour moi? Fa lanitra seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotra. Alors que le ciel est mon royaume et la terre est l'endroit où j'y mets mes pieds. Dia alay fisaratsaina zany hoe raha ny tany no fitoeran-tongotr'Andriamanitra, fitoeran-tongotra, trano ohatrany ahoana zany ny amboarinao? Imaginez donc si la terre était l'endroit où Dieu mettait ses pieds, c'est-à-dire ses empreintes, alors quel genre de temple serait idéal pour le Seigneur? Mazava ho azy kely loatra ho an'Andriamanitra raha trano. Il est évident qu'un temple ou une maison serait trop petite pour le Seigneur. Kanefa Andriamanitra nanaiky any rehefa avy eo hitoetra tao anatin'ilay tempoly. Mais Dieu accepta de rester, d'être dans le temple. Le Andriamanitra zay lehibe lavitra no zao rehetrarehetra zao. Le Dieu qui est bien plus que tout cet univers. Le Andriamanitra diso masina loatra. Le Dieu qui est 3 fois saint. Nefa izy nanaiky nipetraka amin'ny zavatra nataon'olombelona. Mais il a accepté de rester, de résider dans quelque chose que l'être humain a Dia fabriqué. tahaka izany koa isika koa zao ny tempoly. C'est donc comme ça, nous aussi, en ce moment, nous sommes le temple. Satria no diovin'Andriamanitra isika, no hamasinan'Andriamanitra isika, dia nanaiky izy hipetraka ao anatsika. Parce que Dieu nous a sanctifiés, il nous a rendus propres et il a accepté de vivre, de rester, de résider en nous. Dia tahaka izay koa le tempolin'Andriamanitra izay nivakitsika teo. Et c'est exactement comme ça le temple que nous avons lu dernièrement. Le tabernakely teo hoe ozy hoe hosoly ny fiara mifanekena, ny latabatra, ny altara. Le tabernacle, il a dit, oint le tabernacle, Ny latabatra.
l'autel, ny altara sy ny latabatra ny fanaka rehetrarehetra zany nasian'andriamanitra hosorana et tous les accessoires qui y résideront. dia nanaiky andriamanitra hipetraka tao anatin'ilay izy Et Dieu a accepté d'y résider. moa ve lasa sampy reo zavatra reo Cela veut-il dire que ces choses sont devenues des idoles? non fa andriamanitra mitoetra ao am'ireo Non, car Dieu est dans ces choses. dia tahak'izay koa rehefa masintsika ny diloelo Et c'est exactement comme cela, lorsqu'on oint une huile, dia mitoetra ao anatin'iny koa andriamanitra Dieu y réside sy ny heriny et sa puissance. ahoana ny ilazantsika n'izany Comment pouvons-nous dire cela? rehefa mamaky sika ny bokin'ny samoela voalohany toko fahenina amby folo Lorsqu'on lit Samuel, tovetony ana mba za ikisakisaketa zao a samoela voalohany toko fahenina ambiny folo verset 16, chapitre 16 chapitre 16, excusez-moi. dia raisitsika ny andinina fahatelo ambiny folo Verset, et nous allons prendre le verset 13. dia zao no lazainy ary samoela nandray nitandroka feny deloelo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahany ary ny fanahin Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Dia rehefa tsara teto zany Samoela nanositra ny Davida. Vous voyez, ici Samuel a oint David. Dia rehefa nosorany Davida do ny baiboly dia latsaka tamin'i Davida ny fanahin'Andriamanitra tamin'iny andro iny. Et lorsqu'il oint David ce jour-là, la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu entra en Samuel, en David, oui. Tamin'iny andro iny ihany. Ce jour même. Dikan'izany tsy hoe kory latsaka menaka dia iny fanamasina vonidina manaraka. Cela veut dire que ce n'est pas que on a oint la personne et que c'est à ce moment que l'esprit, c'est après que l'esprit descend. Tsoatran'izay le izy. Ce n'est pas comme Fa cela. tamin'ny fotoana nosorana izy. C'est le moment même où on a oint la personne. Amin'iny fotoana iny ihany dia miditra ao amin'ny Davida amin'ny fanamasina. À ce moment même, l'esprit de Dieu entre. Ny dikan'izany dia zao tao anatin'ilay deloilo ny fanamasina. Cela veut dire que le Saint-Esprit était dans l'huile. Dia rehefa nosorany Davida Et lorsqu'il oint David, ny fanan'Andriamanitra nidina tao aminy. l'Esprit de Dieu descenda en lui. Satria rehefa masinina ny deloilo Parce que lorsqu'on sanctifie l'huile, dia ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. l'Esprit de Dieu entre dans l'huile. Dia tahak'izay koa tsy vitan'ny fanan'Andriamanitra fotsiny mitoetra ao, ny herin'Andriamanitra koa mitoetra ao. Et c'est exactement comme cela. Ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui est dans l'huile, mais la puissance de Dieu aussi. Jesosy ao dia voalaza fa nosoran'Andriamanitra. La Bible dit que Jésus était oint par Dieu. Asan'ny apôstôly toko 10:20-telopolo. Acte 10, 28. 38. 38. Zao ny voalazany hoy izy hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery izy. Il est dit qu'il était oint par Dieu, par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Tamin'ny fanamasina sy ny hery. Avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Dikan'izany amin'ny fotoana midina amin'ny olona anankiray ny ositra. Cela veut dire que lorsque l'onction descend sur une personne, Dia tsy diloilo fotsiny no miraraka aminy. ce n'est pas seulement l'huile qui descend sur lui. Satria raha diloilo fotsiny Car si c'était simplement l'huile, dia tsy masina zany le diloilo. cela voudrait dire que l'huile n'était pas sanctifiée. Satria mitovy amin'ny diloilo rehetra ihany. Car il était comme toutes les autres huiles. Kanefa ny bokin'ny Exodosy izay novakitsika tao dia milaza. Mais l'exode que nous avons lu a dit Hoy izy hoe ity diloilo fanosorana masina ity dia diloilo fanosorana ho azy sy ho anareo ary ny taranakireo. il a dit que cette huile que je joins est une huile pour moi et toutes les générations à venir. Dikan'izany zany matoa Andriamanitra miteny ho anaty diloilo ity. Cela veut dire que si Dieu dit que cette huile est pour moi, Rehefa masinina zany io dia mitoetra ao anatin'io Andriamanitra. lorsqu'on le sanctifie, Dieu entre dans cette huile. Zay no mahatonga ny rehefa hosorana ny mpanjaka tahaka ny Davida C'est pour cela que lorsqu'on oint un roi comme David, dia ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny midina ao amin'ilay olona.
Cela veut dire que l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu entrent dans la personne. mety makarary ny ndobe ny mieritreritrany nefa zany ny fahamarinana Peut-être que ça vous donne mal à la tête de penser à des choses comme cela, mais ça, c'est la vérité. satria iny zany ny fomba anankiray hidiran'andriamanitra ao anatin'ilay mpanjaka na mpisorona na zay olona hosorana. Parce que c'est l'un des moyens que Dieu emploie pour entrer dans une personne et pour utiliser une personne. dia tahaka izay koa isika androany arivo Et c'est exactement où nous sommes là en ce moment. anamasina dilo ilo isika Nous allons oindre une huile. zany hoe angataka amin'andriamanitra mba hitoetra ao anatin'io ny fanahany sy ny heriny. C'est-à-dire, nous allons demander au Seigneur qu'il entre dans l'huile et que sa puissance soit dans l'huile. mazava ho azy rehefa hivavaka isika dia mamaly andriamanitra satria mifanaraka amin'ny teniny. C'est évident que lorsqu'on va prier, Dieu va nous répondre parce que nous suivons la parole de Dieu. mazava ho azy zany tsy ilana fisalasalana zany rehefa mivavaka araky ny tenyandriamanitra tsika dia mamaly antsika andriamanitra. C'est évident. Lorsque nous prions selon la parole de Dieu, Dieu nous les accorde. dikan'izay rehefa anamasina ilay dilo ilo tsika rehefa avy eo C'est-à-dire, lorsqu'on va oindre l'huile dia après, ny fanan'andriamanitra sy ny heriny hitoetra ao anatin'io dilo ilo io. l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vont descendre dans ka cette rehefa huile. hosorana ianao androany arivo Et lorsque vous allez, quand on va vous oindre cet zay après-midi, fanan'andriamanitra sy ny heriny zay hidina ao aminao cette puissance et cet Esprit de Dieu entrera en vous ary anovanao olona vaovao tanteraka. et vous changera en une toute autre personne. inona avy ny zavatra mitrangary rehefa hosorana ny olona anankiray Qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'une personne est loin? satria zay zavatra zay no mila takarantsika mba ho azontsika hoe inona ny tranga aminao androany arivo. Nous devons le comprendre afin que vous sachiez ce qui se passera cet après-midi. satria raha tsy fantatrao ny zavatra hitranga dia ohatrany hoe ohatra misorona menaka fa ohatra ny tsy hitako akory zay zavatra nitranga teo. Parce que si vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous allez juste vous imaginer comme un juste oin avec une huile quelconque. fa tahaka izao ny zavatra hitranga androany arivo. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui va se passer cet après-midi. Isaia toko fahafolo andiny fahafito amby roapolo. Ésaïe chapitre 10 verset 17. Isaia toko fahafolo ka ny andininy fahafito amby roapolo. Zao ny lazainy ozy hoe amin'izany andro zany dia ho afaka eo atsorokao ny entany ary ny bao fitondrany ho afaka mivozonao ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatavezany. Ésaïe chapitre 10 verset 27. Ce jour-là, il soulagera ton épaule de la charge qui l'écrasait et ton cou du joug qui pesait sur lui. Rehefa tsara hoy izy hoe ho tapaka ny bao fitondrany zay eo amin'ny voziny. Vous voyez, il a dit le joug qui pesait sur toi sera écrasé. Inona ny antony noho ny fiatavezany na hoe ny ositra. Pourquoi? À cause de l'onction. Dikan'izay zany anio hariva rehefa hosorana ianao. Donc cet après-midi, lorsqu'on vous oindra, Ninina zioga mipetraka taminao. peu importe la charge qui pèsera sur vous, Ny atao hoe zioga dia zavatra anankiray entina hicontrôlena biby na olona. on appelle joug quelque chose qu'on emploie pour contrôler une personne ou un animal. Rehefa mipetraka amin'ny omby ohatra ny zioga anankiray Lorsqu'un joug est sur un bœuf, par exemple, dia azonao avily izy na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana. vous pouvez le diriger vers la gauche ou vers la droite. Dia tahaka zany betsaka ny olona zay misy zioga tsy hita maso mipetraka eny aminy. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Il y a beaucoup de personnes qui ont des jougs invisibles sur leur cou. Te andeha makary iziny nefa ny fiainany misy mamely tampoka makary amin'ny ilany ndraiky. Ils veulent aller par ici, mais il y a quelque chose qui dirige leur direction par là. Betsaka ny olona amin'izao no miaina amin'ny zavatra tsy tia ny iainana. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent dans des situations dont ils ne veulent pas Te être. hanampiny ray aman-dreny izy ohatra fa tsy afaka. Par exemple, ils veulent aider leurs parents, mais ils ne peuvent pas. Tiany zanany mba hoeny rehefa tsy vitany manao azy. Ils veulent que leurs enfants soient sages, mais ils n'ont pas la force. Tiany fiainany mba hiakatra nefa vao maimay mitsitongana. Ils veulent que leur vie aille plus haut, mais c'est le contraire qui se passe. Satria ny antony dia zao misy forsa tsy hita maso zay manodina amin'ny fiainany any amin'ny lalana tsy tiany ho aly. C'est simple, il y a une force invisible qui contourne leur vie.
zay natsoina hoe zioga C'est ce qu'on appelle joug. de tahaka zay ihany koa ndraindraindray izy tsy forsa fa mentalité toetsaina mety nananany devozana an'ilay olona. Et c'est exactement comme ça. Par exemple, c'est aussi une mentalité que les démons emploient pour faire des hommes leurs esclaves. Na koa mety information diso zay naletika tany anatiny. Ou aussi des informations fausses qu'ils ont mis dans leur mentalité. Fa rehefa tonga ny osotry ny fanamasina Mais lorsque l'onction de Dieu descend, tahaka ny olona natory elabe ianao zay hitaitra tampoka c'est comme si vous étiez dans un profond sommeil et que vous vous réveillez de ozy ianao hoe fa ino ty nahazo ahako et vous vous dites, qu'est-ce qui m'est arrivé? ao anary nanekeko an'izany nandritra ny taona maro. Pourquoi est-ce que j'ai accepté cette situation durant des années? Eve zany ny zavatra misy nefa za de nanaiko foana C'est vrai que cette situation est tombée sur moi comme ça et moi je l'ai acceptée. satria maro amin'ny olona ohatran'izany. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme cela. ohatra anankiray ohatra hoe napresa ny vadiny foana izy hoe za nge mandeha mission zany miasa za ohatra nefa le vadiny sady tsy mandeha mission no tsy misy hoe asa andeha niareta mitory zany fa mandeha matory eny manolo kafa izy sy mandeha manao zavatra hafa mihitsy izy de le vadiny aty ananaty manaiky fotsiny hoe chéri. Par exemple, il y a des personnes qui ont des maris ou des femmes qui leur mentent et qui leur disent non, je vais aller en mission, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais ils ne le font pas et la personne en question, elle croit tout bêtement ce que son mari ou sa femme lui dit, alors qu'il n'était pas en mission. C'est exactement comme un petit enfant qu'on a endormi durant des années. Mais lorsque l'onction descendra sur vous ce soir, quelque chose se passera sur votre vie qui écrasera ce joug. Et lorsqu'aujourd'hui, lorsque vous voudriez aller par ici, votre vie ne basculera par là, mais ira exactement là où vous voulez. Parce que l'onction du Saint-Esprit écrasera ce joug. Et vous ne serez plus esclave de ce que vous n'aimez pas. Et de toutes ces informations qui vous esclavent, qui vous font des esclaves. Vous avez peut-être accepté que vous devriez être malade avec cette maladie. Vous aviez accepté que votre vie devait être ainsi. Mais votre vie n'est pas censée être comme ça. Votre vie... Mais votre vie doit être meilleure. Et c'est ce joug qui écrasa toutes les autres options et qui vous empêche d'avoir une vie meilleure. Mais la parole de Dieu dit, ce jour... Quel jour il dit? Ce jour. Le joug qui est sur votre cou s'écrasera à cause de l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu descendra sur vous. Et vous verrez que vous seriez libérés. Tous vos rêves, Dieu le fera pour vous. Ce ne sont plus les démons qui feront de vous des esclaves. Ce ne seront pas la volonté des autres qui vous rendront esclaves. Mais la puissance de Dieu vous propulsera vers le haut et vous serez bénis dans tout ce que vous faites. C'est ce qui se passera ce soir. Lorsque vous serez loin. Vous verrez que votre vie ira dans la bonne direction. Parce que c'est la raison pour laquelle l'onction descend sur vous. Si vous comprenez cela, la maison que vous voulez bâtir, vous le bâtirez. La famille que vous voudriez avoir, vous l'aurez. Les études que vous voudriez faire, vous y arriverez. Tous les rêves que vous vouliez, que vous aviez, ils se réaliseront.
ary reo zavatra rehetra mibloke anao tsy havitan'izany sy mitady amilanao amin'ny lalana tsy izy ho tapaka ho rava andro any ariva. Et toutes les choses qui se sont mises autour de vous, qui vous ont bloqué, ils seront écrasés noho ny amin'ny osotry ny fanamasina. à cause de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Zavatra faharoa hitranga amin'ny fiainanao andro any ariva La deuxième chose qui vous arrivera ce soir, dia ahita ianao ny faveur avy amin'Andriamanitra. Fahitapity. vous verrez la faveur de Dieu. Ahita ianao fahitapity avy amin'Andriamanitra. Vous allez avoir la faveur de Dieu. Tiako no milazanao fa ny fahitapity dia misy avony sy karazany. Je voudrais vous expliquer une chose, que la faveur il y a des types de faveurs et Dimension sy nivoany. d'accord, une dimension et un niveau. Misy ohatra olona tsy mahita fahitapity raha tsy indray mandeha isa-taona. Il y a par exemple des personnes qui n'ont pas la faveur durant des années, Rehefa krismasy izy vao mba misy manisy so. seulement durant les fêtes de Noël. Misy olona ndray indroa isa-taona mba mahita fahitapity. Il y a des personnes qui profitent de cette faveur seulement 2 fois en Rehefa une mba année. vakansa izy misy mitondra vakansa dia rehefa Noël misy mamea cadeau. Par exemple, lors des vacances ou des fêtes de Noël. Misy olona ndray nefa mahita fahitapity isam-bolana. Alors qu'il y a des personnes qui ont la faveur de leur côté tous les mois. Misy olona manisy so azy foana isam-bolana. Il y a des personnes qui leur donnent quelque chose tous les mois. Misy olona nefa mahita fahitapity isan-kerinandro. Et il y a aussi des personnes qui expérimentent ces faveurs toutes les semaines. Zay teneko reo misy avo samy hafa io resaka io. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, qu'il y a des niveaux de Fa faveur. mamela teny anao misy olona miainao anaty fahitapity isanandro. Mais laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui vivent dans la faveur tous les jours. Fantatro fa maro aminareo teny tena mba omeo an'izany isanandro zany Andriamanitra. Je sais que beaucoup d'entre vous diront, donne-moi Seigneur cette faveur de tous les jours. Ny fahitapity akory tsy midika eo lasa kamo ianao hipetra-potsiny tsy hanao nin'inona. La faveur ne veut pas dire que vous allez juste rester là sans rien faire. Tsy tsy zany ny dikany. Non. Fa mireo zavatra be da be ataonao. Mais dans tout ce que vous faites, Ny fahitapity dia mampamora ny zavatra rehetra ataonao. la faveur accélère et simplifie ce que vous faites. Raha tokony havita nyity dossier ty eo anao anaty 3 volana na efa-bolana na ataoko hoe tapa-taona. Si vous deviez faire ce dossier durant 1 mois, 2 semaines ou la moitié d'une année, Ny zavatra mitranga misy olona mampahita fity anao herinandro dia vita izy. ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui vous montre de la faveur et vous y arrivez en une seule semaine. Raha mieritreritra ianao hanangom-bola ohatra ao anatina 3 taona na 5 taona mba hividianana tany anaovana trano. Vous pensiez amasser assez d'argent pour faire une maison durant 5 ans. Tamtamiko misy olona mamay fahitapity anao hoe ianao nga mieritreritra vitany aleo fa vidiko anao le izy. Soudain, une personne se montre et vous dit, vous cherchiez une terre pour faire votre maison, je vais vous l'acheter pour vous. Dia lasa ianao manangana le trano rehefa avy eo. Et vous allez construire votre maison. Mijery ny prix an'entana rehetrarehetra ianao. Vous regardez les prix. Tamtamiko misy olona miteny aminao. Soudain, il y a quelqu'un qui vous dit, Raha ohatra ka tokony ohatra hoe 2000 ans vidin'ny varavara izy tena tsy maninona fa omeko 500 000 ianao. alors que vous devez acheter la porte à 2 millions, il dit, non, c'est pas grave, je te le donne à 500 000. Lasa tamtamiko eo rehefa mila fitaratra ianao hoe na mila zao ianao aty mividy fa ataoko tena mora fitsika inge olo aty feny zavatra be be azoko hifanampiana tsika mpinamana indray ve tsy hifanampy. Soudain, la personne dit, si tu as besoin de quelque chose, viens vers moi, une miroir, quelque chose, des accessoires, viens vers moi, nous sommes des amis et on va s'entraider. Raha mieritreritra ianao avita ny tranonao amina prix na 500 000 na 750 000 ohatra any amin'ny 250 000 zay tsy nietretinao akory na mety ho latsaky izany tapoka vita daholo ny trano tianao atongavana. Vous pensiez construire votre maison à 500 millions ou 750 millions, mais vous arrivez à un chiffre à 250 millions ou encore moins à cause de mamela cela. ohatra itenanao nisy pasteur zao tato am-piangonana naniry andefa ny zanany hianatra tany an-dafy. Laissez-moi vous dire, il y avait un pasteur dans notre église qui voulait que ses enfants aillent étudier à l'extérieur. Raha ny vola metraminy dia tena tsy araka mihitsy ny atohana ny trano ny zava-rehetra ilain'le zaza sy ny fianarany any ampitan-dranomasina. Lorsqu'il regarda tous les frais, l'hébergement, les billets d'avion et tout ça, il pensait que l'argent qu'il avait en ce moment n'était pas suffisant. Fa tamtampoka teo nefa Mais soudain, nahazo fahitapity izy. il eut de la faveur. Nisy olona ny teny ao fa etoako ny fianaran'ny zanakao mandra-pahavitana. Une personne lui a dit,
laisse-moi faire. Je vais payer tous les frais de tes enfants jusqu'à la fin de son année scolaire. Zany no antsoina hoe fahitapity. C'est ce qu'on appelle la faveur. Misy amin'ny olona indray mandeha isa-taona vao mba mahita zavatra ohatr'izany. Il y a des personnes qui expérimentent cela une seule Fa fois amin'ny par fotoana an. tonga ny ositra androany. Mais lorsque l'onction descendra sur Mifanirika ao vous, anatrehan'Andriamanitra ho anao. ce que j'espère ici, Dia tsy zavatra indray mandeha isa-taona no hitanao. ce que j'espère ici devant Dieu, c'est que ce ne soit pas une seule Tsy isaky ny fois, telo volana akory azy. et non seulement 3 fois, Mba farafara azy isan-kerinandro ianao mahita fahitapity amin'izay rehetra ataonao. mais au moins toutes les semaines, vous avez accès à ce faveur. Satria ny antony rehefa midina aminao ny ositry ny fanamasina. Parce que lorsque l'onction de Dieu descend sur vous, Sady mampahita fity anao io no mahatonga anao mahazo famonjaka-rena. il vous donne la faveur et aussi il vous donne la faveur Transfert. et aussi des transferts d'argent. Dia ovakitsika Samuela voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo sy ny fahaefatra. Samuela voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo sy ny andiny ny fahaefatra. Samuela voalohany toko fahafolo vakiko le izy a dia aveo izy a amaky azy a amin'ny teny frantsay. Samuela voalohany toko fahafolo ka ny andiny ny fahatelo sy ny fahaefatra. Zao lazay soratra masina. Teto amin'ity fotoana ity dia nosorana i Saul ho mpanjaka. Sur ce verset, on noie Saül comme roi. Zao mivolazany andiny ny fahatelo dia androso hiala ao ianao ka ho tonga ao amin'ny azo terebenita ny tabary dia hifanena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra ny Betely. Ny anankiray mitondra zanak'osy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ny anankiray mitondra divay iray tavoara. Ary hiara-abanao reo sy hanome anao mofo roa dia ho raisinao amin'ny tanany izany. La parole du Seigneur dit, tu continueras ton chemin et tu arriveras près du chêne de Tabor. Là, tu rencontreras 3 hommes qui se rendent au sanctuaire de Béthel. L'un portant 3 chevreaux, le deuxième 3 galettes de pain et le troisième une outre de vin. Ils te demanderont si tout va bien et t'offriront de pain consacré que tu accepteras. Rehefa mizana nge tsotra be le fanontaniana ozy tout va bien monsieur. Regardez sur cette verset, la question est simple. Tout va bien, monsieur? Ah, mety tsara ve ny zavatra rehetra. Est-ce que tout va bien? Dia fantatro ny zavatra mitranga doy izy hoe le zanak'osy anankitelo, le mofo anankitelo, le divay ratavoara omeny anao dia ho raisinao eny amin'ny tanany zany. Ce qui se passa, les 3 chevreaux, le deuxième, les 3 galettes de pain et une outre de vin, ils l'offrirent à la personne. Doy izy hoe dia ho raisinao avy any aminy zany. Et il est dit, tu les accepteras. Hitanao amin'izany natao hoe fahitapity. Vous voyez, Tsisy fanontaniana lavabe akory na ny kely ary. il n'y a aucune question dans la faveur. Hoe manana problème nga ianao. Avez-vous des problèmes? Hisy fanampiana ve sa ahoana? Est-ce qu'on peut Anana s'entraider? n'olona trosa nga ianao. Est-ce que vous avez des dettes? Tsotra be ny fanontaniana. Mety tsara ve? La question est simple. Est-ce que tout va bien? Reto ny zavatra rehetra. Voilà pour Tsy vous. manontany akory izy hoe ohatrino natetika asanao na ohatrino totaly ny projet anao. Il ne demande même pas de combien avez-vous besoin ou quel est votre Fa projet. tamin'ny fotoana voaositra ianao. Mais lorsque l'onction descendra sur vous, Mazava ho azy reto olo rehetra izay mitondra zanak'osy sy mofo sy divay mety anao fety any anananany angamba na mety misy zavatra ilainy azy manokana. il est évident que ces personnes qui portaient ces pains et ces chevreaux en avaient besoin pour faire une fête, par Fa exemple. tampotampoka eo noho ny amin'ny ositra. Mais soudain, à cause de l'onction, Tsy hain'le olona izay mahazo azy. la personne ne savait pas ce qui lui arrivait. Tonga dia lasa nomeny azy Saul ho azy le izy. Il donna tout cela à Saül. Raha ny tena mana tsy tokony antany ininona akory azy izy fa ohatriny hoe mba ho falalam-pomba dia fotsiny hoe tout va bien ve sa ahoana. La vérité, c'est qu'il n'était pas obligé de demander quelque chose à Saül, mais juste par politesse, il disait tout simplement, est-ce que tout va bien? Dia nomeny azy ireo zavatra eo. Et il les donna. Saul tsy niteny hoe mba homeo anahy reny. Saul ne dit pas, Non, donnez-moi s'il tsy te plaît. navadiky ny ositra ho lasa mpangataka pitian'olona Saul. Non, l'onction ne transforma pas Saül en quelqu'un de mendiant, Fa en un ny mendiant. olona aza no mitady fomba hanomezany zavatra. Mais ce sont les personnes qui ont cherché des moyens afin de lui donner la faveur. Zany ny zavatra mitranga rehefa milatsaka aminao. C'est ce qui se passe Tsy lorsque l'onction mamadika descend anao sur lasa vous. mpangataka aman'olona ny ositra. L'onction ne vous transforme pas en mendiant. Fa ny olona aza lasa misisika mba hanisy ho anao. Au contraire, ce sont les personnes autour de vous qui cherchent à vous
vous donner quelque chose. Lasanao ny hoe manontany teny hoe fa misy inona ary sao de manadalana ary ty rangaha ty mahatonga nito amehana zavatra sao de misy zavatra ambadika ary zao zavatra zao. Et vous finissez par vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette personne veut quelque chose de moi, ou est-ce qu'il veut quelque chose ou autre? Tsy ohatran'izany le izy fa le Andriamanitra le fanahy sy ny hera ao anatinao mahatonga anao tian'le olona ka mahatonga le olona mampahita fity anao. Non, ce n'est pas comme ça. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est entré en vous par l'onction. C'est pour cela que les personnes veulent vous donner quelque chose. Tsofokirano sady ianao zay nitranga aminao androany sy am'ty herinandro. Je vous bénis. C'est ce qui vous arrivera cette semaine même. Isy olona hanampy anao. Quelqu'un vous aidera. Isy olona hampahita fity anao. Quelqu'un vous Isy montrera de olona la le faveur. zavatra zay efa miprogramme amin'ny zavatra nefa omeny anao. Quelqu'un vous donnera quelque chose qu'il avait déjà programmé pour lui, mais il vous lui donnera. Satria zay no asany ofitra rehefa tonga ao anatinao. Parce que c'est ce que l'onction fait lorsqu'il descend en vous. So akory hoe sanatria manambaka vahoaka Andriamanitra. Ce n'est pas que Dieu, Sy miprofite olon-kafa Andriamanitra. ce n'est pas que Dieu profite des gens. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Non, Dieu ne fait pas ça. Fantatr'Andriamanitra inona nanty de inona ny tsy ananany. Dieu sait ce que cette personne a et ce qu'il n'a pas. Aty ny zavatra milazonao amin'ny fotoana ny olona anankiray mameo an'ny olona misositra de hitanao Andriamanitra no mamaly an'le olona zay nanome mihoatra lavitra no zay nomeny. Et vous devez comprendre quelque chose. Une fois qu'une personne offre quelque chose ou montre de la faveur à une personne qui a été oint par Dieu, Dieu lui-même fera en sorte d'exaucer ou donnera quelque chose à la personne qui a offert. Satria zay no asan'ny osotry ny fanamasina. Parce que c'est ce que Ao l'onction anao izy du Andriamanitra tamin'ny Saint-Esprit fait. Abraham aniso zay maniso anao ako. Dieu dit à Abraham, je bénis ceux qui te bénissent. Dika zany zany de zao iny olona manome iny tian'Andriamanitra ho tahina fa asan'Andriamanitra maniso anao izy mba hitahina Andriamanitra azy. Cela veut dire que cette personne qui voulait vous donner quelque chose, Dieu en personne voulait le bénir. Tanao zany no antsoina hoe faveur omen'Andriamanitra ny olona misositra. C'est ce qu'on appelle la faveur Lasa- que Dieu donne. Lasa mitsahatra ho azy ny fiezahana mafy amin'ny fiainana. Toutes les choses difficiles s'effaceront. Satria Andriamanitra no mampamora ny zavadrehetra ho anao manokana. Parce que c'est Dieu qui facilite les choses pour toi. Mety angamba ny zavatra atrehanao zao sarotra Peut-être que les choses auxquelles vous faites face en ce moment est fa difficile. niosotry ny fanamasina androany arivo Mais l'onction du Saint-Esprit de ce tsinona fa soir, ny fanahiny sy ny heriny qui est l'esprit et la puissance, hitondra olona eo aminao vous emportera na quelqu'un. avy aiza zany olona zany Emportera quelqu'un pour vous hoentina voir, Andriamanitra ho any aminao qui transportera devant vous. hicontacte anao manokana Une personne qui vous andefa contactera, email aminao qui vous hiantso anao amin'ny telefôna qui vous appellera et qui vous enverra un ary email aniso anao manokana et qui na avy fera aiza aniso anao manokana et qui donnera de la faveur. na aiza na aiza misy an'izay olona zay Peu importe où cette personne sera, ain'Andriamanitra mikitika ny foniky de milokalize anao manokana. Dieu est capable de toucher son cœur et de vous localiser, vous, mba pahita fity anao afin que vous sachiez, que vous voyez la faveur. fantatrao ohatra inona moa mahatonga ny président anankiray ho lany filoham-pirenena satria sokafan'Andriamanitra ny fon'olona lasa ty azy tamiko. Savez-vous pourquoi une personne est élue président? C'est parce que Dieu lui-même, il a ouvert le cœur des gens afin qu'il l'élu pour président. Fantatrao inona mahatonga anao mihaino anay am'ty arivo ty. Savez-vous pourquoi vous nous écoutez ce Zay soir? olona tsy tokony hanonao mihitsy raha olona ohatranay ny tena marina. La vérité, c'est que les personnes comme nous ne vous conviennent pas. Fa saingy zao Andriamanitra nikitika ny fonao Mais seulement Dieu a touché de votre cœur. nomen'Andriamanitra anao ny haino anay. Et il vous a donné la possibilité de nous voir parce qu'il voulait vous bénir. Nosoran'Andriamanitra zay mba ho anao Il nous a oint pour vous satria te hitahanao Andriamanitra. parce qu'il voulait vous bénir. Hitanao Andriamanitra no miasany amin'ny olona sy amin'ny zavadrehetra. Vous voyez, c'est Dieu qui opère dans toutes les choses et dans les êtres humains. Ary eritreretina ange voaofitra izay nefa tsisy nizaniza miaino. Imaginez, nous sommes loin, mais personne ne nous écoute. Atao inona zany le ofitra inona ny lana azy. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette onction? Ça sert à quoi zany manana ositra? Ça sert à quoi d'avoir de l'onction? Tsisy ilana azy. Ça ne sert à rien. Fa io ny ositra io rehefa midina de io no mikitika ny fon'ny olona sy ny zavatra rehetra mba ho anao.
Mais lorsque cette onction descend, c'est elle qui touche le cœur des gens et qui déforme toutes les choses en votre faveur. ho anao zay efa nandray ositra tamin'ny maraina Pour vous qui avez déjà été oint ce matin, mamelahy teny anao efa ao aminao zay zavatra zay laissez-moi vous dire, cette chose est en vous. ary anao zay voandrany hariva koa ny manaraka Et pour vous qui suivez ce soir, manomboka eto koa ny toronao androany à partir de maintenant, ce sera votre tour. ampahita fitianao amin'izay andriamanitra Dieu mettra la faveur en votre zay zavatra position. heverinao fa ho sarotra andriamanitra ampamora azy ho anao manokana Toutes les choses que vous croyez difficiles, Dieu les facilitera. no evakitsika salamy fadimy amby efapolo salamy fadimy amby efapolo ka ny andininy fahaenina no raisitsika salamy fadimy amby efapolo Voyons, salamo fadimy amby efapolo Chapitre 45, verset. leo vakitsika ny andininy fahafito Verset 7. zao no teneniny tianao ny fahamarinana fahalanao ny eloka koa andriamanitra dia andriamanitra ao efa nanosy diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao Ce n'est pas la même version. salame 45 Oui. Excusez-nous, nous n'avons pas la même version. Peut-être que Psaume saute un chapitre, je pense. Las vetivety ary vetivety fotsiny fa Excusez-nous. tsara ny tompo Dieu est bon. salamo fadimy amby efapolo vetivety salamo fadimy amby efapolo 45, andiny ny fahafito verset 7. allo vakinao ny anahako tia version darby a le anasy moa zany version français courant dia ohatr'izay D'accord. Au nom de Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. jerefy tsara ozy andriamanitra nanositra diloilo anao Vous voyez, la parole dit, Dieu vous a oint diloilo fifaliana une huile de joie mihoatra no ny namanao rehetra au-dessus de tes compagnons. androany ariva andriamanitra anositra anao Ce soir, Dieu vous oindra dia ampiainga anao ambony ny namanao rehetra et vous élèvera au-dessus de tous dika vos zany tsy compagnons. hitovy amin'ny olo-kafa rehetra ntsony ianao Cela veut dire que vous ne serez plus comme les autres. dia hivanaka ny olona hijery anao sady hitraka Et les autres seront époustouflés de vous voir. dia hiteny hoe fa inona loatra ny nataonareo Et ils diront, mais qu'est-ce que vous avez fait? tsisy ninona nataonao akoatra ny nandray ositra Vous n'avez rien fait, vous avez juste accepté izay no l'onction. tonga n'andriamanitra anavaka sy anandratra anao C'est pour cela que Dieu vous sanctifiera et vous élèvera. dia andehandeha ovakitsika eo amin'ny andininy fa roa ambin'ny folo andiny fa roa ambin'ny folo tika dia vakila teny Alors frantsay nous allons lire le verset 12. Et avec une offrande, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. allo vakiko amin'ny teny malagasy le izy vetivety hoy izy hoe hoy izy amin'ny teny gasy ny zanaka vavin'ny tiro hitondra fanatitra ino tsara ny mpanjaka ny tiro dia isan'ny mpanjaka mpanan-karena tamin'ny fotoanandro Il est dit que le roi de Tyr était l'un des rois les plus influents et le plus riches en ce kanefa temps. hozy izy hoe io zanaka vaviny io hitondra fanomezana fanatitra ho anao Mais il est dit que ces filles apporteront des offrandes dia pour hozy izy vous. eny ny manan-karena amin'ny vahoaka Et il dit, le plus riche d'entre les peuples, ny manan-karena amin'ny vahoaka hilasitraka aminao le plus riche d'entre les peuples chercheront ta faveur. hilasitraka aminao Chercheront ta faveur. inona dikana hilasitraka aminao Qu'est-ce que cela veut dire? mety tsy manan-karena nolo zareo ianao Peut-être que vous n'êtes pas aussi riche qu'eux, fa hitondra fanatitra izy mais ils apporteront des hitondra offrandes. fanomezana izy Ils apporteront des cadeaux. inona le antony Pourquoi? mba hilasitraka aminao Pour chercher votre faveur. ianao zany ny fijerinao anazy dia hoe mahita fitya fa zareo ny tena marina no mila sitraka aminao Vous pensez que, ah, j'ai trouvé la faveur, mais c'est eux qui veulent avoir votre faveur. ny tena marina zany dia zao samy mahita fity na zareo na ianao La vérité est que vous deux,
tous les deux, vous voyez, vous avez la faveur. Andriamanitra manome anao zay voaosiny fahitapity. Dieu donne à celui qui loin la faveur. Dia ingay ny ambony namanao rehetra ianao. Et il vous élèvera au-dessus de vos Dia compagnons. kitihana hatramin'ny zanaky ny mpanjaka mba hitondra ny arenany ho any aminao. Et il touchera le cœur des fils du roi et des filles du roi pour qu'ils apportent leur richesse devant vous. Ary reo raha ho any aminao, tsy ho any aminao mba himanipule anao. Et eux, s'ils sont avec vous, ils ne sont pas là pour vous manipuler. Fa mitady ny faveur anao ny hatongavany. Mais ils veulent chercher votre faveur. Nefa ny fahatongavan'ireo any aminao Mais leur venue dia fahitapity avy amin'Andriamanitra ho anao. est aussi une faveur qui vient de Dieu pour Ohatra vous. hitako sady Andriamanitra pahita fitianao tahaka an'izany. Je vois d'ici le Seigneur vous donner cette faveur cette semaine. Zay zavatra tsy ho possible aminao mihitsy nahita azy. Des choses qui vous sont impossibles à voir. Sarotra aminao ny hanana relation amina zanaky ny mpanjaka. Impossible pour vous d'avoir des relations avec des fils Amin'olona du mpanan-karena eo roi, amin'ny vahoaka. avec des personnes riches. Kanefa Andriamanitra no niositra zay nataony ao aminao. Mais Dieu, à cause de l'onction qu'il a mis sur Dia vous, reo olona reo indray ny hitady fomba hanasiana soanao. ces personnes chercheront le moyen, tous les moyens possibles pour chercher votre faveur. Aoka izay ny tonga aminao amin'ny herinandro. Que cela se passe dans votre vie Asy cette amin'ny semaine. herinandro ty ihany. Et non pas cette Fa semaine mitohy amin'ny seulement, tantaranao amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. mais durant toute votre vie. Zay ny Au nom de everinao Jésus. sarotra ao anao ny hanana azy. Tout ce dont vous croyez que c'était impossible. Na relation io, Relation, na fahitapity io, faveur, na vola io, de l'argent. niositry ny fanamasina anome azy ho anao. L'onction vous le donnera. Dia hitanao fa mifaly ianao Et vous verrez, satria nanositra deloilo fifalinanao izy. vous serez emplis de joie parce que Dieu vous a oint d'une huile de joie. Mihoatra no ny namanao rehetra. Plus que vos compagnons. Mihoatra no ny namanao rehetra. Plus que vos compagnons. Niofotra no miteraka fahitapity. C'est l'onction qui donne la faveur. Hitantsika tsara fa niosotra manapaka ny ziogy. Nous avons vu que c'est l'onction qui écrase la vie Andehanany fiainanao any amin'le tianao andehanana amin'izay. pour que votre vie aille dans la direction que vous Anananao voulez. fiainana tsara, tsy andevoziny inininy. Pour que vous ayez une vie bien, une meilleure vie. Ary niosotra ihany koa dia manome anao fahitapity. Et l'onction vous donne aussi la faveur. Ka mahatonga anao miakatra ambony namanao rehetra. Et qui vous élèvera au-dessus de tous vos amis, de vos compagnons. Hatramin'ny zanaky ny mpanjaka hitondra fanomezana ilasitraka aminao. Et tous les fils et les filles du roi vous chercheront pour chercher votre faveur. Mamelahy teny anao inozy lazain'Andriamanitra ny finoanao no ela tany dia mitanga aminao zany zavatra. Laissez-moi vous dire, croyez en la parole de Dieu. Une fois que vous y croirez, cela se produira dans votre vie. Inona koa ny zavatra teraky niosotra. Qu'est-ce que l'onction vous donnera aussi? Amin'ny fotoana voaositra ianao hosorana ianao, Lorsque vous serez oint, manomboka eo Andriamanitra amin'izay miady ho anao. à partir de ce moment, Dieu se battra pour vous. Vokatra dia lasa midomininao azy ianao amin'ny fiainana. Et vous dominerez dans votre vie. Salamo fasivy amin'ny valopolo. Psaume Salamo sivy amin'ny valopolo. 89. Salamo fa sivy amin'ny valopolo no vakintsika. Raha itsika manomboka amin'ny andininy faharoapolo. Psaume chapitre 89, verset 20. Salamo sivy amin'ny valopolo ka ny andininy faharoapolo. Hoy izy, efa nahitany Davida mpanomboko aho, ny diloiloko masina na ny sorako azy. Plus de suite pour psaume. Nasy fa somary misy olana kely le anankiray aty. Vakiko aloha le andininy faharoapolo hatramin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo dia rehefa avy eo ny anabavy hamaky azy. Hoy izay efa nahitany Davida mpanomboko aho, ny diloiloko masina na ny sorako azy. Izy no ombaliny tanako, eny ny sandroko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fa handripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany aho, sady amely zay makahala azy. Lovakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy mba ho azosika rehetrarehetra. Salamo sivy amin'ny valopolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo. Psaume 89, verset 20 jusqu'au verset 24. Au nom de Jésus, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le pressurera pas
et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. J'abattrai ses adversaires devant sa face et je frapperai ceux qui le haïssent. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui et par mon nom, sa corne sera élevée. Wow, alléluia. Alléluia. Zay rehefa tsara ozy hoe nahita ny Davida mpanompoka ako. Vous voyez, il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Soloana anaranao le David. Nahita ny Patrika mpanompoka ako. Changez David par votre nom. J'ai trouvé Gaël mon serviteur. Dia ozy hoe ny dilo iloko masina no nanosorako azy. Et il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Anio arivotsika hoe a dia hiditra amin'ny fanosorana dilo ilo. Ce soir, je vous l'avais dit, nous allons vous oindre. Ianao zao le mpanompon'Andriamanitra hosorana amin'ny dilo ilo masina. Vous êtes le serviteur qu'on oindra. Dia inona ny zavatra hitranga aminao? Et qu'est-ce qui se passera? Dia ozy izy hoe ny tanako no momba azy. Ma main sera fermement avec lui. Ny tanako no ampahery azy hanohana azy. Et mon bras le fortifiera. Dikazay amin'ny fotoana hosoran'Andriamanitra ianao. Cela veut dire qu'au moment où Dieu vous oint, Andriamanitra mihitsy no ombanao sy hanohana anao isanandro. Dieu en personne sera pour vous tous les jours. Mamela teny anao ny fanohanan'olona mety ho reraka ihany indraindray. Laissez-moi vous dire, les personnes peuvent être fatiguées d'être avec vous, d'être pour vous, Satria ny olona mety misy fetrany any amin'ny fiainana. parce que l'être humain a des limites. Fa raha Andriamanitra no hanohana anao isanandro. Mais si Dieu vous fortifie tous les Tsy ho jours, reraka zany ianao na ahoana na vous ahoana. ne serez pas épuisés. Tsy ho ravy zany ianao na ahoana na Vous ahoana. ne serez pas détruits. Tsisy olona vita ny lavanao zany na ahoana na ahoana. Personne ne pourra vous détruire. Ary raha misy sanatria samy tsangana iady aminao. Et s'il y avait quelqu'un qui osait se Na dresser izy contre olo vous, zay na izy. peu importe, Na avy aiza na avy aiza. peu importe d'où il Na vient, mpanan-karena na mahandry. peu importe d'où il vient, Na qu'il soit manam-pahefana na riche, tsy manam-pahefana. qu'il ait de l'autorité ou pas, Ninona volokodiny ninona tantarany. qu'il soit blanc ou pas, Andriamanitra no hitsangana iady aminy eo amin'ny toeranao. Dieu se dressera contre lui pour vous. Ahoana ny lazainy? Hoy izy hoe izao izy niady amin'ny fahavalony. Andiny faharoa amby roapolo. Il dit, Ny fahavalo izy tsy ampahory azy tsony. l'ennemi ne le pressurera pas. Fahadimy fahatelo amby roapolo. Izaho no hiady amin'ny fahavalony. Verset 23, j'abattrai ses adversaires. Izaho no hiady amin'ny fahavalony eo alohan'ny tavany. J'abattrai ses adversaires devant sa face. Ary amely zay mankala azy. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Nozalaza matahotra zay olona manao menasy anao. Cela veut dire que n'ayez pas peur de ceux qui vous menacent. Na menasy tamin'ny taratasy na menasy tamin'ny vava na tamin'ny email na tamin'ny SMS tsisy ninina tokony atahoranao. Que ce soit par écrit, que ce soit verbal, que ce soit par un email ou par téléphone, vous n'avez pas à avoir peur. Satria Andriamanitra dia le Andriamanitrao zay manositra anao izy amely ny fahavalonao. Parce que le Dieu qui vous oint ce soir, il frappera vos ennemis. Mety tsy horesinao ny fahavalonao raha inao rery. Peut-être que vous ne pourrez pas le battre. Satria mety manam-bola no ianao izy. Peut-être parce qu'ils sont plus riches que Mety vous. manatsangro no ianao izy. Peut-être parce qu'ils sont plus forts que Mety vous. manana relation betsaka lavitra no le ianao izy. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de Fa relations que inona moa ny vous. olona eo anatrehan'Andriamanitra. Mais que sont les êtres humains devant Dieu? Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe inona ny azon'ny olona atao amiko. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme peut me faire? Fa Jehova no heriko sady fahazavako. Mais Dieu est ma force et mon guide. Ary Andriamanitra zay manositra anao dia miteny anao zany amely ny adversaire anao eo alohany tavanao. Et le Dieu qui vous oint vous dit, c'est moi qui frappera vos adversaires devant votre Ary face. nizaniza mankahala anao nizaniza Andriamanitra nafay azy. Et peu importe les personnes qui vous haïront, c'est Dieu qui s'en chargera. Noho zany manomboka eto anao mila mitraka amin'izay ny lohanao. Donc à partir d'aujourd'hui, Tsy tokony atahotra tsony ianao. vous ne devez plus avoir peur. Na inona mety adosoana vitanao koa tany ambadika. Peu importe les erreurs que vous ayez faites. David ange olona nanao erreur e. David lui-même a fait des Reo erreurs. olomboka tso ato anaty baiboly koa mba nisy adosoana vitany. Les personnes dans la Bible ont aussi fait des erreurs. Fa tsy natolotra Andriamanitra teny etana ny fahavalo mihitsy izy na ahoana na ahoana. Mais Dieu ne les a pas mis devant leurs ennemis. Satria Andriamanitra miaro ny voahosiny. Parce que Dieu protège ses oints. Ary ianao zay voahositra zay manomboka eto. Et vous êtes cette personne à partir de maintenant. Aza mieritreritra ny tena ho tsisy mpanampy na tsisy mpiaro na tsisy mpanohana. Ne vous considérez pas comme quelqu'un qui n'a personne, qui est orphelin. Mifona aminao na dia ny vadinao mihitsy azy zay olona papaolo sy manao menasy may vava aminao isanandro zay. Je vous prie de m'excuser pour ce que je vais dire, mais même si c'est votre mari qui vous oppresse tous les jours, Fatatrao mahatonga ny Andriamanitra tsy manafay azy. vous savez pourquoi Dieu ne le frappe pas?
noho ny aminao sisany antony à cause de vous. fa raha voenao no miteny andriamanitra ty lehilahy ty tena mampahory ahy loatra Mais si vous leviez et vous disiez, Dieu, cet homme me fait trop souffrir. de andriamanitra hoe zava-marina amin'andriamanitra ny amaly fampahoriany izay mampahory anareo Dieu dit qu'il est juste pour lui de faire souffrir ceux qui vous font souffrir. zava-marina amin'andriamanitra zany C'est la vérité pour Dieu, c'est la Zany justice pour Dieu. justice n'andriamanitra C'est la justice de Dieu. azonao angamba nytiako tongavana amin'izany Je ka crois que na vous izy comprenez. io na iza mampahory anao Donc, peu importe la personne qui vous oppresse, mitsakafo aona na ahoana na ahoana peu fa importe, andriamanitra hiady ho anao Dieu combattra pour vous. amin'izay fotoana zay alefitseretsena nge hoe olona ambony manam-pahefana manam-bola be relation le fahavalo nefa naripak'andriamanitra teo anoloanao Imaginez, c'était une personne qui avait de l'autorité, de l'argent, mais Dieu l'abatta devant vous. inona ny zavatra horesan'olona mikasika anao Qu'est-ce que les personnes parleront de vous? fantatrao ny zavatra mitranga midominina azy ianao amin'ny tanàna Savez-vous ce qui se passera? Vous allez dominer, vous dominerez zany dans votre natonga pays. nireo kananita natahotra ny zanak'israely C'est pour cela que les Cananéens avaient peur des Israël. satria reny ny kananita ny namonoa ny zanak'israely ny mpanjaka ny oga Parce qu'ils ont entendu la façon dont les Israélites ont tué le roi Oug. zany ny zavatra mitranga C'est ce qui raha s'est masina passé. mena ny sokatra teo anoloany La mer Rouge qui s'est ouverte devant eux. eny ny firenena rehetra zany Tous les peuples l'ont entendu. vo tonga tany amin'ny tany kanana amizay izy tany amin'ny tany kananita amizay Lorsque les Israéliens sont venus dans le peuple des ny Cananéens, kananita nefa olona tena goavambe raha ny baiboly ny diniany mais la Bible dit, selon la Bible, ils étaient des personnes grandes, énormes, fa tena natahotra ny israely reo mais ils avaient peur des Israël. satria le andriamanitra zay nanositra azy namono mpanjaka nanakisaka mpanjaka nanokatra ranomasina nandrapatonga ny olona rehetra mieritreritra hoe tena domine ny reto ny tanàna Parce que les personnes qui se mettaient à travers leur route, c'est Dieu même qui les frappa, qui les enleva devant leur face. hatramin'ny ranomasina mena ny sokafany La mer Rouge, il écarta. de ozy ny olona hoe tena midomine reto israeliany reto Et les gens disent par la suite que ces Israélites sont vraiment des personnes qui dominent. ka na dia firenena matanjaka azy ny kananita sy ny jebosita nangovotra ho azy mbola tsy nanomboka ny ady dia efa kontiny resy izy Et avant même que la guerre était déclarée, ils étaient déjà abattus. inona ny antony Ils avaient peur. satria andriamanitra niady ho an'ny israely La raison était simple. Dieu se batta pour les Israël. be da be koa izay zavatra efa nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao zay Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour vous. be da be ny lioana efa nivon'andriamanitra ho faty Dieu a déjà abattu beaucoup de lions pour vous. teo amin'ny fiainanao teo ny Dans olana votre vie. ara-bola ny olana ara-pitiavana ny olana tamin'ny asa Les difficultés d'argent, les difficultés de relations dans votre travail. zany rehetrarehetra zany efa nivahan'andriamanitra Tout cela, Dieu ny olana eritreritra fa ho ravy ianao tao anatin'ireny Tout cela, Dieu les ouvra. Vous pensiez que vous alliez être détruits dans tout ça? ny andro ny olona rehetrarehetra ho ravy ianao Les gens pensaient que vous alliez être détruits, fa tafavoaka tamin'ny voninahitra ianao mais vous vous êtes élevés, vous vous êtes sortis avec la ny gloire. fantatrao misy olona manomboka matahotra anao Savez-vous qu'il y a des gens qui commencent à avoir peur de satria izy vous mieritreritra fa enjana be ny relation anao parce qu'ils croient, ils pensent que vous avez beaucoup de relations, nefa ianao tsy manana relation fa andriamanitra no herinao alors que vous n'en avez aucun, mais c'est Dieu qui est votre. ary raha misy mbola samilingilingy ady aminao Et s'il y a encore des personnes qui osent se dresser contre vous, zao lazainy baiboly amin'ny salamy fahadimy amin'ny zato andiny fa efatra ambiny folo la Bible dit dans Psaume 105, verset 14, nananatra firenena izy noho ny amin'ireo excusez-moi, lavakitsika izy salamy fahadimy amin'ny zato andiny fa efatra ambiny folo il ne permit à personne de les opprimer. Et il reprit des rois à cause d'eux. nananatra mpanjaka izy Il reprit des rois. mba fantatrao hoe zany jehovah mananatra mpanjaka petra tsara noho ny amin'ny israely Imaginez un peu, c'est Dieu qui dit au roi, ne faites rien à cause des Israël. ahoana ny teny isaia mpaminany Qu'est-ce que Isaïe dit? firenena nataoko takalo ny hainao Ce sont des pays
que j'offrirai pour votre vie. Zany hoe ny takalony ianao raha ohatra ka ho atakalo farafakely ny firenena maro. Cela voudrait dire que si votre vie avait un quelconque échange, ce serait des pays. Kanefa mamelala azy aminao tsy ho firenena fotsiny ny takalony ianao. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont pas que des Jesosy mihitsy ny pays, takalony ianao. mais c'était Jésus, Satria izy no maty ho anao. car c'était lui qui est mort pour vous. Satria tsisy mahavidy an' Jesosy. Et parce que personne ne peut acheter Tsisy Jésus, mahavidy ny ianao. personne ne pourra Zay mahatonga acheter votre Andriamanitra vie. sary-piaro aminao. C'est pour cela que Dieu est jaloux pour Zay vous, mahatonga azy de miteny vous. tahaka ny anak'Andriamasina ianao. C'est pour cela qu'il a dit Zay mile- que vous étiez comme sa pupille. ka n'izy niza mieritreritra hiady aminao na hilady aminao. Et peu importe les personnes qui se dresseront contre vous, Tsy mila tokony anontaniana inona moyenao sy ny volanananao, tsy any amin'izany ny fanontaniana. vous ne devez même pas vous demander quels sont vos moyens, votre argent. Andriamanitra ny hiady ho anao. Dieu est pour vous. Anamavy mpanjaka Andriamanitra noho ny aminao. Il reprit des rois pour vous, Satria misy tomba amidy eo masin'Andriamanitra. parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Tamin'ny fomba ahoana Par quel moyen? nahita ny patrika diriliko masina nanosorako azy. Il dit, j'ai vu Gaël, je loin de mon huile sainte. Satria nosoran'Andriamanitra ianao. Parce que Dieu vous oint. Manana engagement amin'ny fiainanao Andriamanitra. Il a un engagement vers vous. Tsy mamela anao ho ravana izany izy izy. Il ne vous laissera pas il ne laissera pas les gens vous Ho détruire. avelany domine ianao amin'ny fiainana. Il vous laissera dominer. Tsy ho avelany ianao ho andevozy nininina. Il ne vous laissera pas esclave. Karaha teo ankavia ianao ny tedaviny sasany zotomo amiakavanana. Et que peut-être que vous vouliez aller vers la droite et les autres vont vous tourner vers la gauche. Ny Andriamanitra hoe non, tsy mety an'izany ahako. Dieu dira non, je ne veux pas. Olomba ofitra ity. Cette personne est une personne. Anefa nirin'ny fony ahako. J'exaucerai ce qu'il demande. Tanao satria voaofitra Andriamanitra ianao. Vous voyez, parce que vous êtes loin. Nga vitan'izany ampahitany fity ianao. Et non seulement ça, il dit aussi, il vous montrera la faveur. Nga vitan'izany hiady ho anao koa Et Andriamanitra. il dit aussi, il se battra pour vous. Zany rehetrarehetra zany tombontso ho anao rehefa voaofitra Andriamanitra ianao. Ce sont tous les avantages que vous aurez lorsque vous serez loin. Ahoana izy le salamy fasivy amin'ny valopolo teo ihany fa ery amin'ny andininy faefatra amin'ny roapolo andininy faefatra amin'ny roapolo ahoana ny zavatra lazainy tsara verytsika avakina kely satria hitoy amin'ny zavatra anankiray farina dia hivavaka amin'izay tsika andininy faefatra amin'ny roapolo a amin'ilay salamo fasivy amin'ny valopolo teo tonga dia vakina ny teny frantsay. Au nom de Jésus, et ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et par mon nom, sa corne sera élevée. Ozy noho ny amin'ny anarako dia hisandratra ny tandrony. Et il dit, par mon nom, sa corne sera élevée. Ahoana moa ny atonga ny tandroka ao hisandratra. Comment votre corne pourra-t-elle être élevée? Andriamanitra eto no miteny a ny tandroko Davida ao izy dia hisandratra. Dieu dit ici, la corne de David sera élevée. Fa nga moa ny olombelona misy tandroka. Mais cela voudrait-il dire que les êtres humains ont des cornes? Fahafantarantsika etsy amin'izay ny devoly no misy tandroka. Et nous pensions depuis des années que ce sont les démons qui avaient des cornes. Fa eto ny baiboly dia aminazy fa ny olona voaofitra dia misy tandroka. Mais la Bible dit ici que les personnes qui sont loin ont des cornes. Inona ny dikan'ny tandroka? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ny dikan'ny tandroka dia milaza autorité. La corne signifie autorité. Dika zany asandatra Andriamanitra ny fahefana. Cela voudrait dire que Dieu a monté d'un niveau l'autorité de David. Tamin'ny Davida voaofitra dia mbola Joda ihany nanjakany. Lorsque David était roi, il régnait juste sur Juda. Fa rehefa avy eo nitombo ny ositra Davida Mais lorsque son onction augmenta, dia lasa ny Israely ray manontolo mihitsy noho ny feheziny Davida. alors il régna sur tout Israël. Tsy vita an'izany ihany fa lasa tsy vita amin'ny Filistina intsony no niditra tao amin'ny tanin'ny Israely. Et les Philistins n'ont plus accès aux Israël Noho ny amin'ny ositra tao amin'ny à Davida. cause de l'onction qui était en David. Dika zany ohatrany hoe misy périmètre tsy azonao hidirana. Cela veut dire qu'il y a un périmètre dont ils ne peuvent pas pénétrer. Nasiana faritra mena tsy azony dirana. Il y a une zone rouge qui a été mise en place. Avy aiza io zavatra io? Ositry ny fanamasina. Et cela vient de l'onction du Saint-Esprit. Ny fahavalo koa dia manana tandroka. Les ennemis aussi ont des cornes. Fa saingy zao ho pitehan'le anao zany. Mais seulement les vôtres détruiront les leurs. No nge hamaky ny salamy faharoapolo, salamy faharoa amby roapolo. Kitsika vetivety. Tsy rehefa aloha ny ianao sao dia efa mba misy amin'izay le teny frantsay. Salamo faharoa amby roapolo. Psaume 22. Nous allons lire Psaume 22. Andininy faharoapolo sy ny andininy faraiky amby roapolo. Verset 20.
Apparemment, il n'y en a pas aussi avec cette version. aha andiny faharoapolo sy ny andininy faraky amin'ny roapolo zao lazainy vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny any malalako amin'ny heriny amboho vonjeo amin'ny vavany lio anahy ary valio ho afaka mitandroky ny ombo manga no vakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy salama ihany no vakitsika faharoapolo a dia ny andininy a faharoa amby roapolo Psaume 20, 22. Nous allons le lire. Psaume 22, salama faharoa amby roapolo a andiny faharoapolo sy raiky amby roapolo vakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy verset 20. Au nom de Jésus, délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répandu d'entre les cornes buffles. hoy izy hoe vonjeo ahako vonjeo aho amin'ny sabatra vonjeo ny fanahiko amin'ny sabatra Délivre mon âme de l'épée, dit-il. ary ny malalako amin'ny heriny amboho Mon unique de la patte du chien. dia izy koa izy hoe nga vitan'izany any vonjeo izy izy amin'ny vavany lioany Et il dit aussi, sauve-moi de la gueule du lion sy amin'ny tandroky ny ombo manga et d'entre les cornes du buffle. misy zavatra efatra eto resahana sabatra heriny amboho vavany lioany tandroky ny ombo manga Nous parlons de 4 choses ici. L'épée, la patte du chien, la gueule du lion et les buffles, les cornes des buffles. zavatra efatra 4 choses. exacta hoe ireo zavatra efatra reo force diabolika reo Ces 4 choses sont des forces diaboliques. zay mahatonga anao rehefa mamaky ny efesianina toko fahaenina C'est pour cela que lorsqu'on lit l'Éphésiens, le chapitre 6, efesianina toko fahaenina d'accord. efesianina toko fahaenina dia andiny faharoa ambiny folo Éphésiens, chapitre 6, verset 16. tonga dia andiny faharoa ambiny folo Ah, verset 12. tonga dia vakio le teny frantsay Au nom de Jésus, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. rehefa tsara misy zavatra efatra koa eo resahana Vous voyez, il y a aussi 4 choses dont on fa parle isika tsy ici. mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapaha sy ny fanjakana mpanjaka n'izao famezinana zao fanaratsy eny amin'ny rivotra Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais les principautés, principauté les autorités, autorité les dominateurs dominateur et la puissance spirituelle de méchanceté. tanao zavatra efatra Vous voyez tary quatre amiko choses. salamo izy dia milaza hoe vonjeo aho amin'ny sabatra Il est dit dans Psaume, délivre-moi de l'épée dia amin'ny heriny amboho et de la patte du chien ary amin'ny vavany lioana et de la gueule du lion ary amin'ny tandroky ny ombo manga et de la corne buffle. eto izy miresaka ireo zavatra efatra ireo ino ireo zavatra efatra ireo dia ozy izy hoe le andiny faharoa ambiny folo amin'ny efesiana toko fahaenina ny fanapaha ny fanjakana ary fahamaizina dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra Et ici, il parle de ces 4 choses, des principautés, des autorités, dominateurs et la puissance spirituelle de méchanceté. hoy zay itsika tsy mitolo amin'ny nofo amandra fa ireo zavatra efatra ireo Il dit que nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre ces choses. zay no mahatonga an'andriamanitra manositra anao C'est pour cela que Dieu vous oint, mba hiakarany tandroka ao pour que votre corne soit élevée, ahafahanao midomina ny force ny afin fahafa que vous puissiez dominer la force de l'ennemi. zay le voalazany salamy fasivy amin'ny valopolo teo ka le andiny faefatra amin'ny roapolo C'est ce que Psaume 89, 24 a dit. hoy izy hoe manandratra ny tandrony izy Il a dit, il élève les cornes. satria nahoana ny diloloko masina na nisorako azy Pourquoi? Parce que c'est mon onction qui le oint. mba ahafahany maniny mandresa reto force anakefatra reto Afin qu'il puisse détruire ces 4 forces. raha mamaky sika salamo ihany salamo faharoa amby sivifolo ka ny andiny ny fahafolo salamo faharoa amby sivifolo ka ny andiny ny fahafolo da ahoana ny zavatra lazainy Voyons Psaume 92. hozy hoe fa nitandroko kosa asandratra ho tahaka ny ombo manga miositra deloilo vaovao ako
Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle et je serai oint d'une huile fraîche. Fantatr'Andriamanitra fa manana ady atrehany ianao. Dieu sait que vous avez des problèmes. Fa ny solution any adinao dia ositra. Mais la solution pour votre problème, c'est l'onction. Satria nahoana rehefa midina aminao ny ositra Pourquoi? Parce que lorsque l'onction descend sur vous, dia ny fanan'Andriamanitra sy ny hery miady ho anao. alors l'Esprit de Dieu et la puissance divine se battra pour vous. Dikan'izay miainga ny autorité anao. Cela voudra dire que votre autorité aura un nouveau niveau. Izy hoe manandratra ny tandrony ianao. Il dit, il élèvera sa corne. Zay koa no lazainy eto hoe manandratra ny tandroko tahaka ny omby mangy ianao satria nao miositra diloilo vaovao Et aho. ici, il est aussi dit, tu élèveras ma corne comme celle du buffle. Je serai oint d'une huile fraîche. Any amin'ny bokyny Zakaria amin'ny baiboly gasy izy dia toko faharoa fa ato amin'ny baiboly teny frantsay izy toko voalohany fa Zakaria toko voalohany. Dans Zacharie 1, Dia vakitsika aloha ny andininy fahaenina ambin'ny folo. verset 16. Zakaria toko voalohany dia ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo. Izao no lazainy. Koa izao no lazainy Jehovah, efa tafaverina eto Jerosalema amin'indra fo aho. Ny tranoko ahorina eto o Jehovah, tompony maro, ary famolaina ho enjehana eto Jerosalema. Miantsoa indray hoe izao no lazainy Jehovah tompony maro. Io papana ny fanambinana ny tanànako o Jehovah, ary Jehovah ampionona ny ziona ary mbola hifidy an'i Jerosalema indray. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison y sera bâtie, dit l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie encore, disant, ainsi dit l'Éternel des armées. Mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Jereva tsara hoy izy ny andininy fahafito ambin'ny folo hoe dia miantsoa indray hoe izao no lazainy Jehovah tompony maro. Io papana ny fanambinana ny tanànako. La Bible dit, crie encore, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront encore de biens. Satria nahoana no afaka io papana ny fanambinana ny prospérité amin'ny tanànan'Andriamanitra. Pourquoi est-ce que les villes regorgeront de biens? Pourquoi la prospérité sera... Satria hoy ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoe efa tafaverina eto Jerosalema. Parce que le verset 16 dit, je suis revenu à Jérusalem. Iza moa ny Jerosalema? Sasy ianao ny Jerosalema, tanànan'Andriamanitra Et velona. qui est Jérusalem? C'est vous et moi. Ny tanànatsika, ny ankohonantsika, io ny Jerosalema atsika. Notre famille, vous et moi, nous sommes Jérusalem. Andriamanitra hoy izy hoe tafaverina eto Jerosalema. Dieu a dit, je suis revenu Dia atsangana indray hozy izy ty tempolo ty. et je bâtirai. Hitako eto Andriamanitra anangana indray ny fiainanao. Je vois d'ici, Dieu bâtira votre vie. Satria tafaverina eo aminao indray izy. Parce que Dieu est revenu vers vous. Dia inona ny zavatra hitranga? Io papana indray ny fanambinana anao. Et qu'est-ce qui se passera? Votre vie regorgera de biens. Fa misy zavatra efatra mila traitena. Mais il y a 4 choses que vous devez traiter. Dia toy izy atsika le izy amin'ny andiny manaraka raha amin'ny baiboly teny malagasy dia toko faharoa andiny voalohany fa amin'ny teny frantsay izy dia mbola mitohy amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Et nous continuerons vers le Vatriko le izy verset amin'ny teny 18. malagasy ary natompoko ny maso ka hitako fa indreo nisy tandroka efatra. Et je levai mes yeux et regardai, et voici 4 cornes. 4 cornes, tandroka efatra. 4 cornes. Firy ny hitantsika tany amin'ny salamo? Efatra ny hitantsika. Dans Psaume, nous avons vu 4 cornes. Firy ny hitantsika tao amin'ny Efesana? Force diabolique efatra ny hitantsika. Dans Éphésiens, nous avons vu 4 forces diaboliques. Eto koa izy dia mahita ny mpaminany mahita tandroka efatra koa izy. Et ici encore, les prophètes ont vu 4 cornes Dia encore. hoy ny andiny faharoa aroa izao tamin'ilay anjely resaka tampoka inona moa ireo? Dia hoy izy tampoka ireo no tandroka izay mampiaka ny Joda sy ny Israely ary Jerosalema. Dia nanehoany Jehovah mpiasa efatra. Dia hoy izao avy anao inona moa ireo? Ary izy namaly hoe ireo mitandroka hapiaka ny Joda ka tsisy olona nanandrandra loha fa ireto kosa dia avy ampatahotra azy mba hampiongana ny tandroky ny firenena izay nanandratra ny tandrony tamin'ny tany Joda hanely azy. Et je levai mes yeux et regardai, et voici 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Et il me dit, ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 ouvriers. Et je dis, que viennent faire ceci? Et il parla disant, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, de manière que personne ne levait la tête, mais ceux-ci sont venus pour les effrayer, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, pour le disperser. Vous voyez? Dia La raison pour laquelle ces quatre cornes sont venues, tonga ny Joda Jerosalema tsy mavita mitraka fa miondrika atao. c'était pour que Juda et Jérusalem n'arrivent plus à avoir la tête haute.
hoy izy hoe tsy misy olona nanandrandra loha intsony Et il dit que plus personne n'eut la tête haute. ary hoy izy hoe nga vitan'izany dia izay nanandratra ny tandrony tamin'ny Joda mba hanely azy. Mais il dit aussi, mais ceux qui sont venus pour les effrayer, pour les jeter loin des cornes les cornes des nations, Pour le disperser. pour le disperser. Zany zavatra mitranga zany hoe aparita mihitsy ny olona ravany ampitahorina mandrapa tonga ny olona tsisy mahavita mitraka intsony fa miaina ao anaty orooro sy tahotra ny fijaliana. Et c'est ce qui se passa. Il effraya le peuple et il les dispersa afin qu'ils ne puissent plus lever leur tête. Zany zavatra ataony reto tandroka efatra reto. C'est ce que ces 4 cornes font. Fa inona ny solution? Et quelle est la solution? Mila miverina ao Jérusalem Andriamanitra. Dieu doit revenir à Jérusalem. Mila miverina ao Jérusalem Andriamanitra. Dieu doit revenir à Jérusalem. Satria rehefa tafaverina ao Jérusalem Andriamanitra Parce que lorsque Dieu revient à dia Jérusalem, Andriamanitra ny andipaka Alors ny Dieu- fahavalonao eo alohany tavanao. alors Dieu abattra vos ennemis devant votre face. Izy no anakisaka zay olona pakahalanao. Et lui, il détruira tous ceux qui vous haïssent. Izy no andravany le tandroka efatra reto. Et il détruira ces 4 cornes. Zay na tonga mpanao salamo David ny teny manao hoe fonjeo aho amin'ny sabatra. C'est pour cela que dans Psaume, David a dit, délivre-moi de l'épée. Fonjeo aho amin'ny herin'ny amboho. Délivre-moi de la patte du chien. Fonjeo aho amin'ny vavan'ny liona. Délivre-moi de la gueule du lion. Fonjeo aho amin'ny tandroky ny ombomanga. Délivre-moi de la corne buffle. Inona ny solution an'Andriamanitra? La solution de Mila Dieu, miverina ao Jérusalem. c'est qu'il doit revenir à Mila Jérusalem. manofotra amin'ny David Il izy. doit oindre Dia izy David. amin'izay namely ny fahavalon'i Et David. c'est lui qui abattra les Inona ennemis. zavatra tranga tsy hitanodrika intsony ianao fa afaka hitraka amin'izay. Et qu'est-ce qui se passera? Vous n'aurez plus la tête basse, mais vous pourrez avoir la tête haute. Tsy ampitahoriny trosa lava intsony ianao. Les dettes ne vous effrayeront plus. Tsy ampitahoriny olona milaza hoenzana amin'ny fiainana amin'izay. Les personnes qui disent avoir de l'autorité n'auront plus d'influence Tsy sur vous. atahotra ny situation atianao intsony ianao. Vous n'aurez plus peur de la situation Satria Andriamanitra manosotra diloilo ny lohanao. parce que Dieu oindra votre tête. Anandratra ny tandroka ao izy. Dieu élèvera votre corne. Anandratra ny tandroka ao izy. Dieu élèvera votre corne. Ampitombo ny fahefanao izy. Dieu augmentera votre autorité. Dia izay nanely anao no ahelin'Andriamanitra amin'izay. Et tous ceux qui vont en fait en sorte que vous vous dispersiez se disperseront. Satria miverina ao Jérusalem Andriamanitra. Parce que Dieu revient à Jérusalem. Hoenao an-tranonao indray ao amin'ny Jérusalem anao indray ny fitahin'Andriamanitra. Et vous entendrez dans votre maison à Jérusalem les bienfaits de Dieu. Hoenao amin'ny asanao indray dia ny Jérusalem anao ny fanambinina ny opapana. Vous écouterez dans votre travail la bénédiction. Vous verrez la bénédiction de Dieu dans votre Ho travail. ambinina be tsisy ohatr'izany. Vous serez tellement bénis. Hikisaka force hafa rehetra zay miazona anao tsy ho ambinina sy traka. Toutes les forces qui vous ont rendu esclaves, qui vous ont gardé la tête basse, ils seront dispersés. Mety ho aretana, Peut-être que c'est la maladie. mety ho trosa, Peut-être que ce sont les dettes. mety ho fatorana fanamaloto, Peut-être que ce sont l'oppression. mety ho problème ara-pitiavana, Peut-être que ce sont des problèmes mety vohidy ao anaty relationnels. mety vohidy ao anaty fahasompanantenana sy ratrapo marary mafy mihitsy ianao. Peut-être que vous êtes dans le désespoir. Tafiditra anatin'ny vavan'ny liona. Vous êtes dans la gueule du lion. Ohatra mahatsiaro tsy tafavoaka tsony zany ianao. Vous avez l'impression que vous ne pourrez plus. Andriamanitra hamoaka anao androany arivo. Dieu vous prendra dans cette gueule de Anakisaka lion. ny fahavalo ireo tandroka efatra rehetra zao. Dieu dispersera tous ses ennemis. Satria nahita ny Davida mpanompony izy. Parce que Dieu a vu son Dia androsotra serviteur. izy androany. Et il vous joindra Dia zao ny aujourd'hui. tenen'i Davida manao hoe Et David dit, asandratra ao toy ny ombomanga ny tandroko. Miositra dia loilo vaovao ako. et tu élèveras ma corne et tu me oins d'une huile fraîche. Hoy izy miositra dia loilo vaovao aho. Et il dit, je suis oint d'une huile fraîche. Dikan'izany izy amin'izay androany no manositra ny tenany. Et il dit, cela veut dire que c'est lui qui oint son corps. Zay no ataontsika androany Et arivo. c'est ce que nous allons faire. Aka dia loilo isika Nous allons prendre dia ho une huile. amasintsika ny dia loilo Nous allons sanctifier la huile, araka ny efa niarantsika tany am-piandohana. comme nous l'avons déjà étudié Dia au rehefa début. masina dia loilo dia hitoetra ao Andriamanitra sy ny heriny. Et lorsque l'huile sera sainte, l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu sera dans l'huile. Dia anositra ny tenanao amin'izay anao avy eo. Et vous oindrez votre corps. Dia hisandratra ny tandroka ao. Et votre corne sera élevée. Jehova hiady ho anao Dieu se battra pour vous. ho tapaka ny zioga.
Le joug sera écrasé. tonga ny fahitapy ty Les bénédictions arriveront. hisandratra ny tandrokao Votre corde sera élevée. andriamanitra miady ho anao Dieu se battra pour vous. dia ho ambinina be amin'ny fomba miopapany ianao Et vous serez bénis d'une façon zay extraordinaire. no hitanga androany Et c'est ce qui se passera ce soir. tomobile mipetrapotsiny tsy miaso nefa tokony asa camion tsy miaso anomboka isa asa azo asa am'izay La voiture qui reste juste là, qui ne vous apporte rien, vous apportera quelque chose. reo daholo matériel fotrany tsisy client mihitsy manome asa ho anao mba hatao Peut-être que tous les matériels sont là, mais les clients n'y sont pas. fa tonga am'izay ny fitahina tsy ho araka ao am'izay ny commande Mais la bénédiction est arrivée et les commandes seront beaux. manomboka eto Et votre travail sera exponentiel. exponentiel. Et même si vous êtes juste des étudiants, tsy olana amin'andriamanitra mihitsy mitahanao ce n'est pas un problème pour Dieu de vous bénir. be da be ny ankizy misy namome trano Il y a plein d'étudiants, be da be ny d'étudiantes ankizy misy tonga dia manome vola miantoka ny fianarany qui ont eu des maisons, des personnes qui ont tsy payé voatery leur hoe écolage. misy takalon'le izy Ce n'est pas forcément pour avoir quelque chose. tsy a Non. fahitapy ty fotsiny tsotro sao C'est ce qu'on appelle la faveur. zay ny hitranga Et c'est ce qui va se ary passer. ny mpianatra rehetra anomboka hisokatra sainy ka lasa très intelligent am'izay Et les étudiants seront intelligents. mora mahataka zavatra Ils mora auront, miasimile zavatra ce sera facile pour eux de comprendre les choses. ka anio hariva Donc ce soir, anosotra ny tenantsika isika nous allons oindre notre corps. vita ny fanosorantsika atsika Ensuite, zavady dia anosotra ny fanaka rehetra ao an-tranontsika nous allons oindre tous les accessoires qui se trouvent dans notre maison. Et même votre voiture. hatramin'ny orinasa raha ohatra ka ao an-trano eny anao miasa Et même votre travail. zay fitaovana ampiasainao amin'ny asanao Votre société et les ho accessoires. avahana amin'ny zavatra rehetra zany Tout cela seront rendus uniques. satria hosorana Parce que dia vous hitanao serez amin'izay oint. andriamanitra hiasa ho anao sy zay rehetra nananao Et vous verrez Dieu travailler pour vous et concourra votre bien. hoy ny baiboly hoe ampitoerana fitahiana ao an-tranonao La Bible dit que la bénédiction sera dans votre maison. ezekiel 44:30 no milaza an'izany Ézéchias 44:30. ampitoerana fitahiana ao an-tranonao La bénédiction restera dans votre maison. vonina ve ianao andray izay fahasoavan'izay Est-ce que vous êtes prêts? ny voalohany indrindra ilainao dia jesosy miditra ao anatinao La première chose dont vous avez besoin, c'est Jésus. fanao azonao azy zao rehetraoka nefa very ny fananao Mais si vous avez toutes les richesses du monde, mais que votre âme est perdue, à quoi cela servirait-il? Ce dont vous avez besoin, c'est d'être sauvé. Donc ce soir, donnez votre vie à Jésus. Si vous êtes prêts, répétez après moi. Jésus-Christ, je crois que tu as été crucifié pour moi. Ton sang a été donné pour moi, pour ma rédemption. Sanctifie-moi aujourd'hui. Pardonne-moi toutes mes erreurs. Je te donne ma vie. Entre en moi, Jésus. Change-moi en une toute autre personne. Et prends-moi avec toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur, mon roi. Et je te servirai uniquement tout au long de ma vie. Je crois, Jésus, que tu m'as pardonné. Je suis maintenant une nouvelle créature. Tu es en moi et je suis en toi. Merci Seigneur. Amen. eny ary natoka vitanao zay vavak'izay dia roa sika amin'izao amin'ny fanamasinana ny diloilo Nous allons maintenant oindre l'huile. alaivo le diloilonao a dia ho amasintsika izany Prenez l'huile et on va sanctifier l'huile. eto ny départ vaovao any fiainanao Maintenant, ce sera un nouveau départ pour votre vie. hivavaksika Nous allons prier. raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy Père, au nom de Jésus-Christ, amasinika eto anatrianao nous sanctifions cette huile. ity diloilo ty androany Cette huile. mangataka aminao mba enao hitoetra ato anatin'ity diloilo ty sy ny herinao Nous te demandons de résider dans cette huile, toi et ta puissance. ka na izy androany hosorana na hanositra ny tenany
Et peu importe les personnes qui seront loin aujourd'hui, dia ny fanahinao sy ny herinao hidina aminy. ton esprit et ta puissance descendra sur lui. Ka ireo zavatra rehetra izay nambara ny teninao teo Et toutes les choses que ta parole a dit aujourd'hui tsy soraraka amin'ny tany seront exaucées fa hitranga avokoa amin'ny fiainany tsirairay avy, et seront exaucées dans la vie de tout le monde. na ny ankizy na ny lehibe na ny lahy na ny vavy na iza na izy. Que ce soit les enfants, les plus âgés, les hommes ou les femmes. Tompo androany arivo Seigneur, meo ce azy ny anana soir, départ vaovao. donne-leur un nouveau départ. Aoka ny marary rehetra ho sitrana. Que toutes les personnes malades soient guéries. Nizaniza manana aretina tsy sitrany dokotera anio ny fananao aoka na sitrana azy. Toutes les personnes qui ont des maladies incurables, que ton esprit les guérisse. Nizaniza fa tora ny fanahy maloto. Que toutes les personnes qui sont opprimées, Nandevozo ny fanahy maloto. qui sont opprimées par les démons, Feno fikorotana an-tsaina. qui sont confus, Feno alahelo. qui sont dans la détresse, Matsiaro miaina ao anatin'ny solitude androany. qui se sentent seuls aujourd'hui. Androany fanahy masina. Aujourd'hui, Sy zoka Saint-Esprit, rehetra mipetraka aminy. tous les jougs qui sont sur lui, tapaka sy ho rava amin'ny anaran'i Jesosy. qu'ils soient tous écrasés au nom de Jésus. Na inona manandevo azy. Peu importe ceux qui les oppriment aujourd'hui. Manandevo Peu azy. importe ceux qui les oppriment aujourd'hui. Mipetraka amin'ny sorony. Peu importe le joug qui est sur leur cou. Aujourd'hui, Rehefa mipetaka amity diloilo ty izy. ton onction, Ho tapaka avokoa zany rehetra zany. tous les jougs seront Ho tapaka écrasés. avokoa zany rehetra Tous zany. les jougs seront écrasés. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Seigneur, au nom de Jésus. Androany hariva aoka ianao hiady ho an'ny vahoaka anao. Ce soir, puisses-tu combattre pour ton peuple. Anakisaka ny fahavalony rehetra. Fais, disperse tous les ennemis. Ireo tandroka anakefatra mampijaly azy. Les 4 cornes qui les oppriment. Na sabatra zany. Que ce soit l'épée. Na herin'ny amboho zany. Que ce soit la patte du chien. Na vavan'ny liona zany. Que ce soit la gueule du lion. Na tandroky ny omby manga izany. Que ce soit la corne buffle. Androany hariva. Ce soir, aoka ho aparitaka ao zany hiala aminy. disperse-les Amin'ny alalan'ity ositra ao ity izy. par cette onction, Seigneur. Donc hiveriny eo aminy amin'izay ianao. Et que tu reviennes vers eux Dia ho enfin. ambinina amin'ny fomba Et miopapany. qu'ils soient bénis extraordinairement. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Tsy vitan'izany fahitapity izy. Et non seulement ils rencontreront la faveur aussi. Hatramin'ny zanaky ny mpanjaka hitondra harena ho any aminy. Et même les fils et les filles du roi leur offriront des cadeaux. Ila sitraka aminy. Chercheront leur faveur. Ny olona ambony ila sitraka aminy. Les personnes d'autorité chercheront leur Mpanakarena amin'ny faveur. tanàna amin'ny vahoaka ila sitraka Les aminy. riches Ny du olon-tsotra pays. ila sitraka aminy. Les personnes simples. Noho ny amin'ny ositra ao dia ianao zay ao anatiny. À cause de l'onction et toi qui es dans Dia l'onction, ovaova Seigneur. olona vaovao izy manomboka androany. Et ils seront une nouvelle créature Amin'ny aujourd'hui. anaran'i Jesosy Au nom Kristy. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tikanao raiso ilay diloilo androany. Je voudrais que vous Dia ianao preniez ihany l'huile. anositra ny tenanao. Tsy mila pastera manositra anao ianao. Ozy hoe zaho izy izy miositra diloilo vaovao ah. Dia ianao maka dia anositra ianao. Manositra ny tenanao ianao. Prenez l'huile et Hosoriny mettez tenanao. l'huile sur vous. Aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Hosory. Dia manomboa ny teny Mettez l'onction miositra sur diloilo vous. ah. Dites, j'ai eu une onction fraîche et nouvelle. Miositra diloilo vaovao ah. Je suis loin d'une onction fraîche et Diloilo ny nouvelle. fahitapity. Une onction de faveur. Diloilo ny fahitapity. Une onction de faveur. Diloilo manapaka ny zioga rehetra. Une onction qui écrase tous les jougs. N'inona anarany, n'inona Peu endriny. importe son nom. Ty diloilo ty manapaka ny zioga rehetra. Cette huile écrasera tous les jougs. Dia ny fanan'Andriamanitra sy ny heriny. L'Esprit de Dieu, C'est midina et la comme ça, comme puissance ça. qui descend sur moi maintenant, Ny forsa ny tandroka efatra rehetra. et la force des 4 cornes Amin'ny fiainako. dans ma vie Ravy zany androany. sont détruits, Paritaka zany androany. se dispersent, Safajanona eo amiko zany. ne resteront plus dans ma Satria vie, Andriamanitra mamely ny fahavaloko ty masoko. parce que Dieu écrase mes ennemis devant ma face. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amin'izao fotoana izao. Maintenant, Ambarako fa rava ny fahavalo. je dis que l'ennemi est écrasé, Rava ny fahavalo. l'ennemi est détruit. Nizaniza pakala. Peu importe les personnes qui me haïssent, Nizaniza mitady any peu rava. importe les personnes qui veulent me détruire, Nizaniza olona ratsy fanana misy devoly mieritreritra hanimba. peu importe les personnes qui veulent me détruire, Jehova manjava azy zao. Jésus, Jéhovah le détruit Sy maintenant. forsa diabolika Et rehetra. les forces diaboliques Ravy zany zao.
Ils sont détruits. avereny mafy ravy zany Ils sont détruits. tsy manakery amiko tsony Ils zany n'ont plus aucune force tsy sur moi. manakery amin'ny ankonako Ils zany n'ont plus aucune force sur ma famille. tsy manakery amin'ny asako zany Ils n'ont plus aucune force sur mon tsy travail. manakery amin'ny fahasalamako Ils zany n'ont plus aucune force sur ma santé. tsy manakery amin'ny arabolako Ils zany n'ont plus aucune force sur ravy zany amin'ny mon anaran'i argent. jesosy Détruits au nom de Jésus. Ils sont Amen. détruits au nom de Jésus. miositra diloilo ah Je suis oint d'une miositra huile. diloilo ah Je suis oint d'huile. aterina ty amiko ny aren'ny firenena Les richesses des peuples viennent vers moi. Les faveurs hatramin'ny zavatra ny atanany sasany afindra ty atana et toutes les choses qui sont dans la main des autres viennent vers moi. Reta kalamasheta. Au nom de Jésus. Rite kelemashaya. na ininona fanamalotona pahory anao Peu importe les démons qui na vous ao ont an-tranonao opprimés. na amin'ny fiaranao na amin'ny orinasanao na ao aminao manokana Que ce soit dans votre maison ou sur vous, androany aujourd'hui, amin'ny alan'izao ovitra zay efa midiny zao à cause de cette onction, satana Satan, melamy Satan, melamy dégage. zao Satan, ilaozy ny fiainana je veux que tu ailles loin de lui ary tsy haiko venina manakizay et ne reviens plus jamais. raha vako ny asanao rehetra sao Je détruis toutes tes œuvres maintenant amin'ny anarany au nom de Jésus. avitsory izy Laisse-le, avitsory izy laisse-le. tsy haiko venina amintsony Ôte tes mains et je ne veux plus que tu reviennes sur lui. amin'ny anarany jesosy Au nom de Jésus. tapaka ny zoga rehetra aminao Tous les jougs sont écrasés. na inona endriny sy anarany Peu importe leur nom. ambarako libre ianao amin'ny anarany jesosy Je proclame que tu es libre maintenant au nom de Sitany ianao Jésus. amin'ny anarany Tu es jesosy guéri au nom de Jésus. afaka ianao amin'ny anarany jesosy Tu es maintenant libéré au nom de Jésus. fahitapity zao midiny aminao La faveur descend sur fanasana toi. am'izao midiny aminao La guérison descend sur toi. Tu es guéri au nom de Jésus. afaka ianao amin'ny anarany Tu es libéré au nom de Jésus. madio ianao amin'ny anarany Tu jesosy es propre au nom de Jésus. madio ianao afaka Tu es ianao propre, tu es libre, tu es ninina guéri. aretinao ambarako sitrany ianao Peu zao importe ta maladie, je proclame et je dis que tu es guéri. niofotry ny fanamasina manasitrany L'onction de Dieu te guérit. niofotry ny fanamasina manafaka L'onction de Dieu te libère amin'ny olana saribana rehetra de toutes les amin'ny difficultés, asan'ny démony rehetra de toutes les, ambarako ianao de tous les afaka démons. ianao zao Je proclame, je dis maintenant que tu es libre. tiaka anao hiteny afaka Je veux que tu dises, je suis avy libre. mafy tsara afaka Dis plus fort, je suis libre. sitranako Je suis guéri. atsoko ny fahitapity amin'izay tonga amiko ny fahitapity Les faveurs viennent vers moi satria voaositrahako parce que je suis oint. satria voaositrahako Parce que je suis oint. tonga mivady aman-janako ny fahitapity La faveur vient sur ma famille. tonga amin'ny ankona amin'ny asako rehetrarehetra La faveur vient sur mon avy travail. dinambolako rehetra La faveur vient sur mes amin'ny économies. fianakaviako La faveur vient sur ambarako mes ny fahitapity familles. dia tonga aminay Je dis que la faveur vient sur nous. amin'ny anarany Au nom de Jésus. misanatra amin'izay ny tandroko manomboka eto Ma corne est maintenant élevée à partir d'aujourd'hui. dominina amin'izay amin'ny anarany Je jesosy domine maintenant au nom de Jésus. manomboka eto na izanay za lehako À partir de maintenant, peu importe où j'irai, na inona ataoko peu importe ce que je ferai, izy fanambinina miopapana daholy il y aura une bénédiction pour moi. na niasa fanompoky zany Que ce soit dans mon service, na niasa fivelomako zany que ce soit dans mon travail na ny quotidien, relation ako que zany ce soit dans mes relations, misy fanambinina miopapana il y a une bénédiction extraordinaire. amin'ny anarany Au nom de Jésus. tiaka amin'izay nanomboka hisaotra an'andriamanitra Je voudrais que maintenant vous remerciez le fanatin'izany ngaizina Seigneur. rehetra ao aminao sy ao tokantranonao efa lasa daholy Parce que dans cela, toutes les obscurités, tous les démons se disperseront. ataovy amin'izay zay tsy vitanao fa salama ianao Faites ce dont vous n'étiez pas capable avant. Parce que Attends, maintenant, Verset, fais vous êtes facile, guéri. Vous êtes en bonne santé Fakeno, maintenant. Vous êtes libre ambinina maintenant. amin'izay anao Vous zao êtes maintenant béni. tonga ho azy amin'izay ny vola sy ny fitahina ary ny L'argent, fahitapity la sy ny olona prospérité viendront sur amin'ny vous. anarany Au nom jesosy de Jésus. misaotra tompo misaotra fanamasina Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta bénédiction. Merci, merci Seigneur. miasanao afaka miexpérimenté Merci. ny herinao zahay sy ny Merci fahatarana. parce que nous pouvons expérimenter ta puissance et Maka ta bonté. sitrakinrina fanamasina Merci de tout cœur Saint-Esprit. misaotra fa nisandrinao manohana anay Merci parce que c'est toi qui misaotra fa ianao nous... no tatana ny fiainanay Merci parce que c'est toi qui nous Et non, nous conduis, qui nous fortifie guide. le fanana, C'est ma toi papa, qui de nous fanana. fortifie. C'est toi qui fortifie notre âme.
makasirakindrin'andriamanitra Merci Seigneur. manomboka androany À partir d'aujourd'hui sy am'ty rano ty et cette semaine ary ao anatin'ity taona ity et dans toute cette année, isan'andro aho mahita fahitako ty tous les jours je verrai la bénédiction. mahita ny herin'andriamanitra Tous les jours je verrai la puissance de Dieu. J'expérimenterai la bonté de Dieu au nom de Jésus. tsy ho resikena-tra ary tsy ho ravo Je ne- sady tsy ho afa-baraka Je ne serai pas détruit satria niosotry ny fanamasina parce que l'onction du efa Saint-Esprit miraikitra amiko est manomboka maintenant avec moi à partir fanary sy d'aujourd'hui. ny heri L'Esprit, olom-baovao azo aho je suis une nouvelle créature maintenant. ambinina manomboka izao Je suis béni à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. amen Amen. amen Amen. zavatra anankiray tiakanao manomboka izao rehefa avy eo alaivo le diloilo dia hosoro daholo ny fanaka ao an-trano Maintenant, hatramin'ny tomobile ny tokotany Maintenant, je voudrais que vous preniez l'huile et que vous allez oindre tous les accessoires, même les voitures. fa ho tahina avokoa izay rehetra ao an-tranonao Parce que toutes les choses qui sont dans votre maison seront bénies. hatramin'ny ankizy ho tahina daholo manomboka Même izao les enfants seront bénis. noho ny amin'ny osotry ny fanamasina À cause du Saint-Esprit. amen Amen. matoky fa nahazo tombontsoa nahazo hery ianao androany arivo Je suis sûre que vous avez eu de bonnes choses aujourd'hui et une nouvelle puissance. ho anareo rehetrarehetra izay nanaraka tamin'ny facebook a À toutes les personnes qui ont vu sur Facebook, tiako mba ho zarainao amin'ny olona rehetra fantatrao ty fotoana androany arivo ty partageo au maximum je voudrais que vous partagiez au maximum ce service. satria ahasoa fiainan'olona maro Parce que ce service bénira plein de personnes. ary ny voninahitra rehetra ho averintsika amin'andriamanitra Et la gloire sera remise à Dieu seul. amin'ny fotoana tonga manana fijonona vavolombelona ianao Lorsque vous auriez une témoignage, androany zao tamin'le fidirina faharoa olo anabava hoe voatapitra le fidirina faharoa aujourd'hui, il y a une femme qui a dit qu'après le deuxième service de ce matin, dia nahazo telefona ny vadiko son mari a eu un coup de téléphone. fa ny karaman'izay efa tsy ho voaloantsona nindritra ny fotoana maritra lava Que son paiement qui n'a pas été fait durant des années, ny anso tamiko ka ny patron hoe tonga amin'izay mivolanao indray androany son patron l'a appelé et a dit votre argent est venu reo efa aujourd'hui. nieritreritra hoe efa tena tsy hay hoe rovina na ahoana ihany izy ty Il n'y croyait plus, fa noho ny amin'ny osotry ny fanamasina mais à cause de l'onction, dia nampifaly n'andriamanitra indray izy Dieu les oint d'une joie maro ny nouvelle. olo efa manomboka mahita fagagana toronao indray izao De nombreuses personnes voient des miracles. Maintenant, c'est votre tour. averimbereny foana ty torotena andro ny arivo ty enoy foana raha mbola azonao atao Écoutez toujours ce azavela hiala service. ny anatinao le teny Ne laissez pas la parole s'échapper de vous. fa ny fanandriamanitra sy ny hery ny hetsika ao anao isan'andro Parce que l'esprit du Saint-Esprit et sa puissance travaillera pour vous et en vous. efa farany efa nivoaka koa ny isan'andro mahafinaritra azonao vidina amin'ny Amazon ho anareo rehetrarehetra any ampita-dranomasina Et enfin, nous avons sur Amazon isan'andro mahafinaritra Isanandro Mahafinaritra dia afaka mividy ianao et vous pouvez y accéder. version Kindle la izy C'est en version Kindle. dia afaka mamaky ianao amin'ny portable na amin'ny tablette any amin'ny ordinateur anao any amin'izay misy anao any Et vous pouvez le lire soit sur votre tablette, votre téléphone ou n'importe atsika où. rehetra eto Madagasikara dia misy isan'andro mahafinaritra dia hiparitaka amin'ny fiangonana rehetra era Madagasikara ataovy izay azahoanao azy Et à toutes les personnes qui sont à Madagascar, les Isanandro Mahafinaritra sont disponibles dans tout Madagascar. Donc faites en sorte d'en avoir un. raha eto Antananarivo ianao afaka makeny amin'ny birao ianao mividy etsy Andravangavony misy birao Si vous êtes ici à Antananarivo, vous pouvez aller au bureau de Shine à Andravangambony. raha toa ianao ka any amin'ny faritra izay mbola tsisy fiangonana sainy nefa manaraka an'izao fandaharana izao amin'ny Facebook ohatra Mais si vous êtes dans une région où il n'y a pas encore d'église Shine nefa koa ianao tsy afaka mividy amin'ny Amazon et vous ne pouvez pas accéder à Amazon, dia afaka miantso amin'ny telefone ianao vous pouvez appeler par téléphone 034 63 parce que ce sera une bénédiction pour vous. na amin'ny Facebook les comptes Edi Patrick Andrianarivo na ny page fiangonana sainy Que ce soit sur Facebook, sur le compte Edi Patrick Angianarivo ou sur Fiangonana Shine.
pejy fiangonana saina pejy fiangonana saina. na koa manaraka amin'ny radio a 97.4 FM fito amby sivifolo teboka efatra ny FM. Ou alors à la radio 97.4 FM. eto Tananarivo a Tsirabe Fianaratsoa Tamatavy. Antananarivo à Antsirabe à Fianaratsoa et à Tamatavy. Any amin'ny Majunga FM 102.4 roa amby zato teboka efatra. Et à Majunga ce sera 102.4 FM. Amarina fotoantsika. Nous allons clôturer le Tompo service. misaotra ny amin'ny fotoana rehetra androany. Seigneur, merci pour toutes les nanomboka services tamin'ny aujourd'hui. maraina ka hatramin'izao arivo zao. Que ce soit depuis ce matin ou jusqu'à cette soirée. Misaotra ny amin'ny ositra ao izay miraikitra aminay. Merci pour ton onction qui est Ro sur nous zavatra maintenant. rehetra nambaranao hatramin'ny arain'ny andro. Que toutes les choses que tu as dit depuis ce matin, Amin'ny finoana ny ilazanay nous le disons avec foi. satria mahatoky ianao. Parce que tu es vraiment loyal. Tsisy am'irenina dia anankiray azy tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Toutes ces choses seront exaucées sur notre vie. Satria izay lazainao dia hainao atao. Parce que tout ce que tu dis, tu es capable de le faire. Volona amin'ny fahagagana zay. Nous sommes prêts pour les miracles. Hitoetra amin'ny fanetretena foana zay. Nous resterons dans l'humilité. Ary ho asandratra isomeny voninahitra ny anaranao amin'izay rehetra ataonao. Et nous glorifierons ton nom dans tout ce que nous ferons. Tsofokarana anao amin'ny anaran'i Je Jesosy. te bénis au nom du Seigneur. Ahitan'Andriamanitra hetsika isan'andro amin'ny fiainanao. Tu verras le Seigneur opérer pour toi tous les jours. Ary inona teny sy tsodrano voarainao hatramin'ny maraina. Et toutes les phrases que tu as ou que vous avez eues ce matin, depuis ce matin, Tsisy tsy hitranga aminao izy rehetra na ray azy. ils seront tous exaucés. Voarinao amin'ny ratsy. Vous serez Protégen'Andriamanitra ianao. Na inona ataonao na aiza alehanao. peu importe ce que vous ferez, où que vous alliez, Fiadanan'Andriamanitra hitoetra aminao. la paix de Dieu sera sur vous. Ny fahasoavana sy ny famindram-pony hiaraka aminao amin'ny andro rehetra iainanao. La grâce et le pardon sera avec vous dans toute votre vie. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Au nom du Père, du Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tombo amin'ny fahasoavana taoly.